ray tohatra misy tsy eno mihitsy aza ilay feo. Ny ara teknika dia efa tena tomombana somatsara mihitsy fa misy foana ilay asakatsakana moa azo eritreretina hoe ataon'ny sasany ilay tsy mazaka ny firesantsika eto tamin'ny sabotsy manokana ohatra zay no anomboako ny fandalana dia tena sahirana mihitsy isika menakavy zay mampiasa ny tambazotra telma tsy nomboka ny maraina mandrapatonga tamin'ny 2 atoandro zany dia tsy afaka napitra crédit ianao, tsy afaka mamadika ny compte mivolana ho lasa crédit ianao ary sahirana mihitsy tao anatin'izay azo atao hoe fampiasana zay aserasera zay. Nairana ihany ny tompona andraikitra satria ny vahoaka malagasy no mividy ary tena hoe azy mihitsy no hoe misy n'izay fatapahana zay. Ny ilato moa zany fa tsy fa tsy ny zabotsy ny omaly zany. Ny zavatranga ihany koa tsara resana satria be dia be isika mpiretan-drazana mpiara-monina ny hoe mba risao ao angatahana fanazavana ny tranga izay ny safotofoto ary ny savovovo mihitsy teo anivony tamin'ny filaminana sy ny voaka ny ambotry manjaka ny omaly. Io izay dia tsy nisy ny fidy na iray aminay ireo aza zany hoe numéro 25 zany na ny hoe filoha marque valomanana kanefa dia tsy nataontsika ho sakana zany, tsy nataontsika ho isy rancune zany fa dia ny ohatrany hoe ny famela teo isika ny hoe zay zany no taratra ilay fambonitsaitsika ozy ahako izay le fahaizana mifamela heliko izay, fahaizana tsy mifandatsa fa rehefa voina mahazo ny prêt-an-drazana dia ohatrany hoe voina mahazo atsika ato anatin'ny
Miara Manonja ihany koa endrika ihany koa io hoe nitarafana ny hoe manahoana ny firaisakiny antsika sy ny hoavy ny firenetsika na dia ny samy tsy mitovy firena azy nitafahoana tao anatin'izay hoe voikava mahatratra izay dia tena ambiansa moa ary isaorana ihany koa ianareo mpanakanto izay tena hoe azo atao hoe nampiseho an'izay endrika firaisakiny izay nampiseho an'izay tsy mahasamihafa antsika izay fa gasika ihany amin'ny atsomamy be moa ny hoe Madagasikara no renitsika io zany ilay ikambanana antsiana ny dira eno izy arako ary ihany koa ahafahana mandrefy ny hoe aiza ho aiza marina moa zany le tena tanjona tia natongavana ao anatin'izay hoe fiarahamonina malagasy izay isaorana sy ankasitrahana ihany koa satria rehefa nalamina isika ny hoe tsy mahazo mamory olona mihoatra ny zato dia tena nahajaintsika mihitsy izay fanajana ny ameana ara-pahasalamana izay satria isika ilay resahana foana ny hoe isika mihitsy no ezaka mitandrina ny lalàna ary manaraka ny lalàna na dia tokony mifanohatra amin'izay ary moa ny hoe ny tompony andraikitra mahefa ny tokony hiasa mafy ary apiatra mafy amin'izay mihitsy ao anatin'izay le hoe fampiarana ny lalàna izay ihany dia tao anatin'iny sabotsy ihany koa tranganseho nazo ny filotea oloha marika valomanana rehefa avy nitsidika na hoe ny tsena na nitafa mivantana tamin'ireo mponina tany Mangamila rehefa miverina amin'nyvany moa ny ray aman-dreny dia hitanao hoe endrika feno atezerana ary feno alahelo mihitsy noho ny afitsiky ny mpitandro filaminana izay azo tao hoe manakatsakana manelingelona mihitsy ary nampataraiky azy tao anatin'izay fotoana tokony ionany tamin'ireo mpanakanto malagasy ireo zay elana tsiny aloha fa hoe angamba tsy dia tena hoe tsara toerana teny an'izany tena kanefany zavatra nirahana ny aino le izy ary izy tena mivantana mihitsy ny nampita tamin'ny mpanao gazetiny hoe sao dia mba tafa ohatry ny mety loatra sao dia mba atsikarina eo aloha ny amin'ny maha hoe filoham-pirenena teo aloha azy eo ihany koa amin'ny maray aman-dreny azy eo ihany koa amin'ny mahagasy azy izay tena zohany mihitsy ny famezivezy na ho aiza izy na ho aiza ny lalana raha to hoe fanisokatra ka magaga ilay endrika azo atao hoe jadona na le endrika fandrahonana angamany zay mihitsy malaza azy amin'izany hoe ray aman-dreny azo atao hoe mba nahavita soa ihany mba nahavita be ihany teto amin'ny tany sy ny firenena ary mba nampita fahendrena ihany ho atsika namana ao anatin'ny fitandroana filaminana tohatra mba nisy zavatra azontsika ihany tamin'ny fotoana nitondrana fa dia ny mampalelo aho reny moa zany ny anaovana azy zay le hoe Andriamanitra tsy andriny sasany androntsika foana fa dia naneo ny alahelona izy na neo ny atezerana izy satria tena tsy zaka ny entso mihitsy hoe naiza naiza zany alehany dia hitrangana izay azo atao hoe raha matahory zay foana hitrangana izay azo atao hoe fanelingelelana sy fanakatsakanana tsy hivezivezy eo amin'ny taniny izay misy fampitakafatra kely zay le natsidika tetsy aloha tetsiny hoe misy somary ratsy le fandrenesana ny fandarana amin'ny radio ety moa zany dia mety hoe vokatry ny connexion ratsy na ny brouillage mihitsy zay le tenentsika hoe isika no miezaka no manatsara ny fomba ahafahantsika mifandray kanefa tsy ataontsika mahakivy zany tsy ataontsika ho sakana mihitsy zany fa miezaka foana isika ahafahana mahatanteraka sy mahatotosa ny ahafahantsika mahafantatra ny tsara ho fantatra izay ny tamin'ny sabotsy ny tamin'ny sabotsy dia tolo-tanana zany hoe vary ilay tena fototry ny sakafotsika mihitsy ilay tena tsy maintsy ilaitsika andavanandrom-piainana mihitsy ary le tsy maintsy amelomantsika tena mihitsy izay no endrika nafahantsika nandateraka zay tolo-tanana ho andreo mpanakanto ireo zay satria moa maninona ny hoe vary no nomena azy eo aloha zany mety hoe fahaseranana raha ohatra ka ny arabola no zaraina eo ihany koa ny hoe mety tsy hitovy na hoe tsy misy tsy mahazo anjara raha ohatra ka atao zavatra samihafa fa dia noezana moa zany mba hipaka tanteraka ny aminareo ary indrindra fa ilay fangaran'ny fitantanana satria ny volany fidianan'izy ireny dia tsy avaty amin'ny Miara Manonja fa avy amin'ny mpiaino avy amintsika Miara Manonja rehetra mihitsy no nanao an'izay tsy papaika izay vary ihany koa nomena satria hitantsika tsara raha ny alafiny vary amin'izao fotoana izao tena tsy mampino tena tsy mampitehino mihitsy ary ndraindray ny tena alaim-panahy ny amin'ny hoe misy politika maloto ihany nga mandrandray ambadika ho andreo azo teo opérateur ao anatin'izany fandraharana ny famarotana vary zany satria raha ny angom-baovao henonay
dia totra misy mitady anafiny izy ireny dia aveo apakatra amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao hitantsika tsara efa tsy takatry mivoaka malagasy tsony ilay fatram-bary tokony hoanina zatra azy hatramin'izay fa efa tena miaina mba tsy tenenako hoe misy fotoana tsy hinanany mihitsy azy. Misy fotoana misy olona efa miresaka aminay mihitsy hoe ny atoandro fotsiny mihinana, misy ny hoe ny alina fotsiny mihinana fa ny mitandro dia lany anatin'ny fitadiavam-bola ahafahana mividy an'izany vary zany. Ary hitantsika tsara efa ndresahako teto ny hoe ny hiatrehantsika rehefa avy miala ao anatina krizy ohatran'io na krizina zany dia tokony ny sosialim-bahoaka ny imasoana, tokony ilay mivantana ao anaty mivolaniny vahoaka ny imasoana ny fitondram-panjakana. Fa raha ny zavatra naseho tatoato ny fitokanana ny kianjany mahitsy izay azo atao hoe nandaniana vola be io satria tsy dia terrain synthétique nanasana olona maro mihitsy tao anatin'izany asa izay ve ny lara-pamehana nefa vao mivoaka n'io kianjy io anao ny lalanao mahitsy zany tsy mahate hijery be dia be ny zavatra tokony hoe lara-pamehana ao anatin'izay. Raha ohatra ka mandinika tsara tsika amin'izao fotoana izao ny hoe ny firentiretiana amina building na ny azo atao hoe kianja na kianjam-bary io moa tsy tokony kianjam-bary azy satria misy tantarany io, misy tantarany ary na gasy mihitsy na merina mihitsy zany atao hoe kianjany mahamasina zany. Nisy vatolampy masina tao, nisy fikabariana tao, ary ny tokony izy tsy tokony kitihana reny zavatra manatantara reny ilay mitondra ny asina mahamalagasy ianao reny. Zay ny resaka hoe ndraindray mitady ho diso lara-pahamehana ary ndraindray mbola mitady ho any amin'ny fieritreretina fanaovana fampelezan-kevitra ka hisarihana ny sain'ny olona amina rendrarendra tsy tokony mbola iainantsika amin'izao fotoana izao. Raha ny fivoahana amin'ny krizy ekonomika teo izy arako manahirana io satria ndraindray mitady overany amin'ny zavatra hafa, ndraindray mitady misy diversion hafahafa izany, ndraindray misy fivoizana communication manaitra ny saina fotsiny fa tsy misy fiatraikany mivantana any afenantsika sahirana amin'izao fotoana izao, sahirana amin'ny lafiny rehetra mihitsy ekena fa efa misokatra ny lalana, efa misokatra ny fifamoivoizana, efa afaka mifamezivezitsika ary ny mpitatitra efa hoe afaka mivelona ao anatin'izay fa aza ho didy tsy hita ny takaitrana avelan'izany hoe roa taona tao anatin'izay krizy ara-pahasalamana izay. Tena mbola sahirana ary mbola mikaikaiky anakaba hitsahantsika mihitsy na ny fisokafan'ny tsenan'asy na ny fisokafany mbola be dia be no tsy misitraka an'izany ny ao an'ioviny fizahan-tany fotsiny ohatra. Ianareo rehetra mbola tsy hanasa amin'izao fotoana izao dia tena mahatsiaro an'izany tenina izany mihitsy hoe tena tsy lara-pahamehana izao zavatra hitantsika maso zao. Fa ny mampalahelo aloha hatreto dia mbola azo atao hoe miantso anefitra isika, miantso anefitra satria na ny lalàna tokony arahana azy tsy voatsy, na ny zavatra ifampiresahana isan'andro eto azy toatra ny tsisy miaino, fa isika samysika no miezaka mitady vahaolana ho an-tenantsika mba heritreretintsika tsara ny zavatra nyresahana tamin'ny herinandro. Izy tenany mihitsy no niteny azy tao anatin'ny aina ao manjerim-panjakana tamin'ny TVM CRNM tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra ny hoe avela malalaka ny filoha Marc Ravalomanana raha ohatra ka izy ny lany ho lehibe amin'ny mpanohatra. Teny nomeny zany andraisako ohatra mantsy amin'le hoe inona le tianay atongavana ary izy milaza lainga sy milaza marina. Ianao lehibean'ny fitondrana mihitsy mitarika ny fitondrana mihitsy ny filoham-pirenena mihitsy no miteny hoe raha izany lany dia filoham-pirenena dia Andriamatoa Marc Ravalomanana lehibe amin'ny mpanohatra. Hitaravantsika mantsy hoe atraiza le teny nomena sy ny fanajana azy, atraiza ilay fampanantenana nomena sy ny fanatanterahana azy mba tsy hanasokatana miara manonjy hoe miantso ny olona anohatra ny fitondrana na hoe miantso ny olona ankala fitondrana. Fa zay no ohatra omeko, iza no nyteny aniny hoe raha lzako lany dia Marc Ravalomanana lehibe amin'ny mpanohatra ary ny tany saina atao mihitsy nyresahana mihitsy ny lalam-panorenana. Raha ohatra zany ka tsapanao fa araka ny lalam-panorenana no tokony any andrenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho lehibe amin'ny mpanohatra kanefa tsy ajainao zay, iza zany no manitsaka ny lalam-panorenana ary iza no tsy mitana ny teny nomeny. Toy izany ihany koa ny amin'ny hoe raha tsy vitako mandra-patonga ny 2020 ny RN13 dia tsy hanao politika etsony. Ny atao hoe politika mantsy hoe tsy hanao politika etsony ianao rehefa misehatra ao anatin'ny politika ka mahazo toerana politika
miaingana amin'ny be ny tanàna zany satria ny antoko politika manolotra andreny. Ny député zany satria ny antoko politika ny ilatsahana andreny ary ny antoko politika mamola vola azy mba ho tonga amin'izany toerana zany. Ohatray ny filoham-pirenena, ny antoko politika no tokony mamola vola olona ho lasa filoham-pirenena. Fa neto amintsika moa indray mifanohitra amin'izay. Mitsangana aloha le olona zay vao manangana ny antoko politika. Dia izay ianao lasa filoham-pirenena izay no manome an'ilay teny omenao mba ho hita amin'ny vahoaka sy hitsaran'ny vahoakanao hoe tanteraka ao ve izay, satria ianao no solo tena amin'ny vahoaka ao amin'izay fotoana izay. Fa tsy ny hoe ny vahoaka 26 millions dia samy hitondra firenena daholo. Fa ny safidy olona ray izy, ary olona ray atokisany fa hanaja ny teny nomena sy hanatanteraka ny fampanantenana natao anatin'ny fampalezan-kevitra. Fa raha ny tena ianao hoe raha tsy vitako ny mandra-patonga ny 2020 ny RN13 amin'ny mafiloham-pirenenao satria efa lany ianao tamin'io fotoana io. Farafaratsiny zany mamery teniny hoe miala tsiny fa mbola hanohy politika eny fa diso teny tamin'iny. Satria ny resahana pahabe maso izy ary tokony hanaovana fialatsiny pahabe maso. Ny mifanohatra foana tsy na ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao. Be dia be ny solombavamboaka lany tamin'ny alalan'ny RD. Nanesoeso mihitsy tamin'izany fotoana zany. Ny hoe izay tsy mila vaksiny zany, ny anay CVO dia ampy. Fa ny zavatra misy ankehitriny, ilay solombavamboaka be vava isaky miseho tele rehetra reny. Izy mihitsy no mampiseho an'ireny miantso an'ilay hoe mpanao gazety alefazony hoe vaksiny fa totra ny teny. Tsy namelona ngamba n'ilay CVO. Izany hoe na ilay izy tompon'ilay fitrandrahana entre guillemets resahany azy tsy resy lahatra ty aoriana fa tsy maintsy atao ny vaksiny. Satria ny eran'izao tontolo izao miteny hoe tsy maintsy manao vaksiny ary anisany ahafahanao mifamezivezy satria ianao nosy tsy afaka ny ononona amin'ny tenanao eto ianao fa tsy maintsy mifamezivezy ary tsy maintsy mifanakalo na ny ara-barotra amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy amin'ny firenen-kafa. Dia na dia ilay passeport vaksinal fotsiny azy dia efa tsy tokony dedadedahana hoe izay tsy mila vaksiny satria tsy afaka ifamezivezy amin'ireo firenena dehibe ianao raha tsy manana izay passeport vaksinal izay. Ka manahirana ianao zako le hoe zavatra tenenina hafa ny zavatra atao nefa ny mifanohitra amin'izay. Ka iza zany no inona teny eto? Satria ianareo aza tsy manaja n'ilay teny teneninareo dia izy no eritreretinao iaino an'izany satria mampatahotra. Hoe raha ho zavatra ho tenenina androany sao dia mba hivadika indray io rapitso. Iaino an'iny ianao sahirana. Tsy iaino an'iny ianao lazaina fa mioko, lazaina fa mandainga, lazaina fa manan-kirondana ary lazaina fa manonga-panjakana. Fa raha ny zavatra misy dia ianareo ihany manongana ny teninareo amin'izany zavatra fihetsika ataonareo zany ny hoe tsy fanajana ny teny nomena, tsy fanatanterana amin'ny fampanantenana izay natao ary tsy fahaizana mametraka ny lara-pahamehana amin'ny zavatra tokony iaina voaka malagasy ao anatin'ny réalité amin'izao fotoana izao. Fa ny azakazahana moa dia ny hoe io no manaitra amin'ny maso ivelany ary mampime ao anatiny ny manahirana ao anatiny hatreto aloha mbola ny foto-drafitrasany nataony ny filoha teo aloha ihany io mbola tokana antsika io mbola lokona amin'ny lokon'ny fitondrana io. Izay zavatra tsy tokony isy mihitsy koa zany hoe lokona amin'ny lokon'ny fitondrana, loko politika, ny foto-drafitrasa. Satria neutre ireny zavatra iraisany voaka malagasy iray manontolo ireny. Sa asa hoe mieritreritra ny hipetraka eo mandrakizay anga? Zany zavatra fa hoe mandrakizay dia ny loko orange foana ny toetra. Dia lokona orange daholo izay zavatra hita ny maso rehetra. Tsy tokony izay misy izay ny teneniko hoe izay moa zany ny fantatry ny mpitondra amin'ny antson'ilay tao midondra resaka ny hoe izay aloha ny etoka dia mahazaka an'izay na dia nikakaiky izy ireo namana sao dia mba tsy lara-pahamehana sao dia tsy fotoanany anaovana an'izany amin'izao fotoana izao. Satria ilay voaka dia tena efa mahantra fahadiran'ovana mihitsy amin'izay fahadison'ny hoe lara-pahamehana izay. Tena mahantra ary tena mitrongy vao homana ara-baky teny mihitsy ilay hoe mitrongy vao homana. Tena ara-baky teny. Izany zao misy eto. Raha mandeha tsika na dia eto ny renivohitra ny taninareo fotsiny azy mba isao ny isa mpivarotra fa mpivarotra indray mibetsaka noho ny mpividy dia lasa isa mihitsy no mifampividy ny entany eo. Malafo vilia anankiray dia mihinana lasopy
paty be rano be tsy anany etsy mampalahelo zany ny zavatra hitanao maso ary ny tena mampalahelo ao anatiny zany efa olona tsy apozinao mihitsy olona tsy eritreretinao mihitsy ny hoe mihinan-kanina eny amin'ny sisiny eny amindreny le lasopy atosika amin'ny vilany reny za tsy miteny hoe ratsy reny fa hitarafana kosa le fahasaranam-baoaka hitarafana ny fijalian'ny olona ary tsy ahitanao taratra mihitsy an'izany hoe misy klasy moyenne zany ntsony fa efa mahantra daholo ny ankabetsahana fa diranovana daholo ny ankabetsahana fa asa hoe mba mahita ve ny mpitantana firenena asa hoe mba mahatsikaritra an'izany ve ary asa mba miaina ao anatin'ny fiarahamonina ve sady hoe mody tsy mahita fotsiny fa mbola anatina vitre fumée mody tsy mahita fotsiny fa ao anatina fiara raitra dia raitra ary tsy mandala koa aza ao anatin'ireny azo toe carte sahirany ireny raha ny mpanakanto tamin'ny sabotsotsiny ny ampitsivo kely fa misy mpanakanto tena tsy apozinao mihitsy tsy ho tanysaina eto moa fa mampalelo le zava-misy sina diresana tena tsy apozinao mihitsy tena efa tafiditra anatin'izany hoe fasahirana an'izany ary rehefa miandro fotsiny an'ilay fanampiana arabara mba hahafahany miaina aloha roa andro sy telo andro satria ampanetretena no itenenana ny hoe tsy natao havita taona kory le izy fa amin'izay fitsinjovana maha olona indrindra fa ao anatin'izay sotoavana malagasy zay dia ny fihavanana izay izay no lezana nanaovana indreny ary tao anatin'ny fotoana foy satria matondy olona mianjo vonjy amin'ny fijaliana tokantrany amin'ny ara-pivelomana izay dia efa ny ao anaty vilany mihitsy nefa mangady ady ao anaty vilany mihitsy nefa tsy misy ninina izany hoe izy mihitsy le sady tsy mahare fofona ny tsy mahare tsirokanina satria tsisy hanina ao anaty vilanina dia ohatrany hoe voan'ny covid ihany izy sady tsy mahare fofona tsy mahare tsirokanina le hanina hohaniny tsisiko inona moa tsirokanina hoenina eo ary inona fofona hoenina eo fofon-javatra hafa mety hoenina fa hitenena amintsika hoe tena mahanitra ary tena tsy takatry ny sainy eritreretina ntsony hoe tena zaoka isisa vao misy zavatra kely fotsiny hoe ahafahana mandray ahafahana misitraka na ahafahana hoe misy olona manampy dia miazakazaka ary tsy tambo isaina raha ohatra ka nanam-potoana na nisy tany malalaka na hoe efa afaka ny fanerasera angambany dia tsy ombona io kanja mahamasina io azy tsy ho atonina ndreny mpanakanto hoe tafiditra ao anatin'izay fijaliana izay tena tsy takatry ny saina eritreretina ary mampalahelo fa za tena samy teny fa na tsy mpanakanto aza fa mpisehatra amin'ny lafin-javatra hafa ny hoe ndonge mba handramana teneny hoe mivoa hoe nareo izay tena tsy mihinana akanina ihany koa amin'izao fotoana izao fa dia tsy ombo ngambany eo analakely io tsy ho antonina raha manomboka ny ambojatovy mandra-patonga ny akazomanga raha hoe samy hipotra daholo ireny raha samy iseho daholo ireny ary samy aneo ny alahelony izany hoe fantrana ao anatin'ny tokantranony izany asa moa namana solombavam-baoaka rotin deputena ambanivohitra arabaina aloha sady tonga seto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao ao anatin'izay hoe fijerevana ny sosialim-baoaka izay ary ao anatin'izay ny hoe tokony izay aloha ny masoana tokony izay aloha ny matimatesana ary tokony izay aloha no hifampijerevana amin'ity firenetsika ity satria na nieran'izao tolo izao zange dia miaiky fa ny olona mahavita tena ara-tsakafo no azo atao hoe mandroso ary ny olona mahavita tena ara-tsakafo no azo atao hoe taratry ny hoaviny mihitsy ary io lefa teneniko foana zavatra anankitelo ihany ozy ako ny tena tokony matimatesana amin'ny fivoana ao anatin'ny fantrana satria tsika aza dino fa faharoa ao lohan'ny farana amin'ny fantrana eran-tany dia raha zavatra hafa no hiazaka zahantsika fa tsy reto zavatra telo teneniko hoe dia ny hoe ny lalana ny fianarana amin'ny sosialim-bahoaka io sosialim-bahoaka io tena hitrikitrihana mafy mihitsy satria miaingo ambony tsikoko amin'ny antsony maître antra miaingo ambony tsikoko miazakazaka ny tsy takatry maso miezaka ny mba hitovy amin'ny misy ny any dobay kanefa le vahoaka ao aminy tsy mihinan-kanina le vahoaka ao aminy tsy mahatsiary tena hoe voatandro ny filaminana na ny hoe mahazo antoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana
fa dia mandry aldrikanantsy isan'andro isan'andro omeko anao ny fitenenana namana solombavam-baoaka manana koa tenenina ianao le amin'izay erika misaotra be deabe amin'ny tsy ay ataonao teo na zany aty zany tsy misy ataony miaraba nyvoaka malagasy rehetrarehetra kopakopa tanana ho any rehetrarehetrarehetra manontolo zany na nieto toerana ny avelany ary mirary fahasalamana koa ho an'dre mbola ty salama mirary fiononana ho an'zay nandao ny ty tany tikatra engareka andriamanitra itsinjo azy mandrakariva am'zay atao rehetrarehetra ny teninao tao dia nanao tsy ay ianao tsy namana erika tamin'ny resaka fahasalamana fa raha ny firesahana ady ambony latabatra eo ampanao politika tany tomasina alina teo ampanohitra sy nisy ty nisy ny mpanaraka ny fitondrana dia somary mea satria nitsindromo mpanohitra teo masiny vaoaka manontolo tomasina zany resaka fahasalamana ay ve ka misy firy isan'andro tamin'ny 2020 dimambe tsy haiko izay natao lolohanyity tamin'ity confinement ty dimambe folo isan'andro maty ary tamin'ity faraparan'ny herinandro ty 5 isan'andro maty ny te filazana ty Antananarivo mivoaka amin'ny tableau mpanjakana milaza fa 2 maty zay ny dika fa itsinjovana n'le zavatra ko eritreretina natao eo Mahamasina ny resaka Mahamasina ihany ianao to dia manatsy asa satria tonga atao tsaina tokoa le izy namana erika aloha fatata ny vahoaka tokoa fa sao dia adiny vahoaka ty filoha ty manko ty filoha mambaoko ty dia mieritreritra fa izy menakavy na izy izy mivady na izy menakavy eo an-tapo ihany no miresaka dia tsy fantatry izy vahoaka tsy fantany mihitsy fa zavatra tenenindrehetra dia era-tany maheno azy daholy mampatsiahy fotsiny tamin'ny resaka nametrahana azy teo amin'ny toerana teo Mahamasina satria miresaka Mahamasina atao misy asy le Mahamasina eo sikaraha tena marina zany miantony tamin'izay raha nanao nametraka tamin'ny toerana teo Mahamasina aiza dinona manerika fa tsy haiko na tena raha tsodrano tamin'Andriamanitra marina le mpitondra fa vita ny kabary ka atao anatin'ny kabary aloha tamin'izay dia tena kabary any président Macron président frantsay nentina teto Madagasikara zany hoe nadika tena tonga dia complet fa tsy mba hoe nakana tsongona fa tena kabary ny président Macron nentiny président Ian Rajoel ho an'ny voaka malagasy tsisy nanombiana na virgule ary vao vita ny kabary mialina iny dia jereo ny zava-doza mienjera daholo mivato be teo Mahamasina firy ny maty tamin'izany zay ny tsijovantsika hoe tsy mijery ny lasa ary tsy mijerina zany hoe manao saim-patany le filoha ary neveriny fa mety amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra miresaka fanotrany ianao teo tena kopikole ho any zavatra atao ary tsy zavatra sasanangy samihafa ny zavatra misy fa izy ny eritreritra ny tena mihitsy fa tena tsy mahalala ninina ny vahoaka malagasy zany hoe zay manaraka azy ihany dia oui président oui merci président fa tsy leverina azy zao tontolo zao manaraka ny zavatra teneniny meko anankiraiky eo anao tamin'ny terinandro tena narahako resaka fanotrana zaza moron-dalana misy fandarana ankiray natao tao amin'ny TV tao amin'ny télévision data moa ny toanarana ny lazaina azy fa somary tonga sainanao ary nanindrona ny sainao tena tanteraka hoe ohatra misy zavatra mandefina ny sainao hoe fa inona ny fiheveran'reto fanjakana reto ty vaoaka malagasy ty tsy zay ve le fijerena ny kamboty zay ny jerena ny manitra zay ny hoe inona izy mieritreritra fa fantan'le fanotrana fa izy nrefa manogany an'ny tenany eo amin'le télévision navoakany tao daholo navoakany ralahy tao daholo ny zavatra rehetra ratsy iaina amin'ny manitra reny larenao kely fiteniny se reny reny patorendalany reny ny tsy manan-kohanina zaza tsy ampytaona miasa mandeha manary taona tsaikina maloto mbahoaka eto Antananarivo ny zavatra tena nahirana dia hoe noho ny fahabetsahany olona miakatra ka le olona any ambanivohitra nge sahirany hoe betsaka loatra ozy le olona tatany commune no nyresaka hoe be loatra le olona avy any ambanivohitra mitsopinena eto Antananarivo zay mahatonga mifantrana eto Antananarivo ahitana n'ireny olona mihinana kapoaka le lazainao teo hoe manendinendy arona amin'ny zordira eo ny mihinana ny zavatra eo miaraka amin'ny alika sy ny karazany
ary izy adiny fa teny an-dalana hita tena navoakany sa zany hoe mba tokony le kopena le sasa de motra mandrora am'tsilany raha fantatrao fa reny ny fanotran'ny olona inona nataonao tamin'ireny fotrany manesy ohatrany hoe avoakanao manisy mitenanao de reo mifanotrana inona nataonao tamin'ireo nampimiara de hoe mbola hifaninana moa ty fampidirana ny zandarma mampiditra mpianatra be deaibe tiako ny commune mbola mitady ke commune Antananarivo mitady olona ho ampidirina hieritreritra andreo fanotranareo anala nyfanotranareo asa nandroko andreo reo ve tsy efa nefa nomanina raha zaditsika vao tonga ty fitondrany ty de ny raha masazy ny zandarma sy ny commune Antananarivo ny arany asa nanakorotana nrendretreritra nanala an'ireny nanipy an'ireny tany anatin'ny tsy fantatritsony ary nefa ve tsy voajery ilay olona resanao zay ny hoe ny avany ambanivohitra mampalelo anatin'izy ty zay mihitsy namana solombavamboaka ilay tantsaha tokony hiasa na hoe ivelona ary mamatsy Antananarivo ao anatin'izay vokatra vokariny zay mahatsiaro teny ihany koa izy reo ny hoe tsy voajery amin'ny lafininona moa eo tsy fandripalemana tsy voajery satria raha ohatra ka mijoalajoala ary mahaberesaka mihitsy ny fitaova-be dina manara-penitra amin'ny atsononjareo sy ny hoe ny abetsahany miaramila zandary polisy rehefa misy fihetsiketsena atao solombavambahoaka de manatena ilay tantsaha hoe raha mba ireny ny tonga ty aminay kanefa indrisy tsy izay ny misy ary manatena ihany koa izy reo ny hoe fijerevana manokany momba azy zay izay azo atao hoe nazo tombondany izy reo tamin'ny fidonana teo aloha nazo tombondany mihitsy satria nojerevana manokana satria nahay nafantatra ny fidonana tamin'izany ny hoe raha ireo ny miakatra ny arika renireo de ilaminy Madagasikara ary isy ilay fitonina amin'ny fahavitantena ara-tsakafo zay fa atreto aloha zany renao zany manaprofy ianao raha teo na tsara teo ny teny an'izay amin'ny hoe fiainan'ny olona any ambanivohitra zay de azo atao mihitsy eo leomonina ary tsy mahavita ntsony mamelona ny tena eny ao anatin'ny faritra misy azy ao anatin'ny vohitra misy azy ka de ny azo ny atao sisy de mieritreritra izy fa ao Antananarivo ao ony tohatra ny tena misy vola eriky ny tanàna ao Antananarivo ao ny tohatra ny mamirapiratra be ao Antananarivo ao ny tohatra ny moritadiavana vola kinanjo rehefa tonga eto izy de manosika lasopy amin'ny sary eo ary ny zava-tozo ao anatiny ty fiteniko foana ny hoe tanora vavy kely mbola tokony hanana ny fiainany noavina fa de mivaro tena amin'ny alina zany ianao mbola manomboka amin'ny 7 ariva eriky nanala kely tena feno jorojoro eny mivarotra ny tenany asa hoe zany ve no eritreretintsika efa fampandrosona ary zany ve no resantsika efa mandroso itsika ary zany ve le resahana hoe mety le fitantanana zay ny tena zay marina ny erika namany erika natonga ny eritreritra be satria raha mijery rehefa mitondra ianao zay le fiteny hoe jerena ny lasa de tombananao no avy fa raha mijery lasa ianao ampitsivoka eto mihitsy zany ateneniko eto zany mandrem-bahoaka asa mahalala n'izany daholo ny vahoaka fany ambanivohitra reny tapitany ray manontolo reny tamin'ny president Valmanina tsisy tany zay ny natonga hoe Madagasikara maitso ny asa daholo ny vahoaka satria nanondra ny lasa niakatra tampoka teo mivary an-tanety be deaibe tany tsy fantatrao nasaina nanjary voasa fa ankehitriny zay mahatonga ny eto Antananarivo ny aty zany mpitondra izy mitao anatin'ny fitondrana mitondra an'izany nylazany hoe ny fanitrana le vahoaka avy any ambanivohitra ny lasa nahanitra satria nanapahatra azy fandripahalemana potika ny fananany ny kely amidy ny anasoavana aizadirany nefa reo olona ny lazaina fa 4 voalina mbola hatrany tamatavy zarono fampiritsaka mbola tabra taony na inoko an'izany ay ve mba fantatry reto olona mpanaraka ny fitondrany reto koa zany fa hoe reto ny hoe avy any amin'ny tantsaha mibe indrindra eto Madagasikara mamelona ny tokarena eto Madagasikara fa tsisy ny eritreretina zany le izy fa lasa oeraoera le izy de lasa resaka le izy de manao tao tsy fanao satria inona ary nataonao miompy izy efa matory miaraka amin'ny otrano miomby sy ny kisoa mialina iny poka mibasy de samy lasa ao anatin'ireny azy adimy fa janaka ambanivohitra mampiana-janaka ary io ny azy mba matimatesa mba tsy hoe adala ny toandrainy ny eritreretiny anaovany an'izany ary eto Antananarivo tsy zay hoe ihany tsy azy ambanivohitra rehetra fa treto Antananarivo ny eli izy de rehetra manamanana rehetrarehetra zay metimety zay tsisa zao zany zay ny zavatra igaina antsika erika am'izao fotoan'izao hoe anapotehana tanteraka le olona klasy moyenne afahana zay no mahatonga potika n'le firenena ohatran'izao
fa tsotra zao iaizana fatarana ianao ve dia eritreritra hoe ty fireneko ty eny ko agisitra raha zao tontolo zao ko ny eto andrenivohitra moa azo atao hoe mba nahita fianarana any ary azo eritretiny hoe mba miaina ao anatin'izany fandrosoana zany any namana solombavom-boaka fa hitantsika tsara fa be dia be ihany koa ngeny azo atao hoe mpandraraha mikaikaika satria maninona diso omena tombon-dana loatra omena vana loatra ilay azo atao hoe ampandraraha vahiny ka manjakazaka ary manjaka tokana mihitsy ao anatin'ny sehatra arabaritra maro mihitsy io ao anatin'ny fandrarana maro mihitsy io dia lasa fadiran'ovana ary mikaikaika noho ny tsy fahazakana ny vidina zay sehatra sanina izay satria hita taratra be ary hita be loatra ilay tsy kombakomba ataon'ny fitondram-panjakana ka tsy afahan'izy ireo tena miaina malalaka ary tena hoe miasa malalaka mba azo an'izay azo atao hoe tombony amin'ny sehatra asa iainan'izy ireo zay mikaikaika ny sehatra maro izy raha tsy hiteny afa-tsy ny hoe ny any amin'ny sehatra ny fivarotam-panafody ny any amin'ny ireo mpisehatra amin'ny arabarin-dresantsika eteo ny menaka ndrehetra fa dia ny mpisehatra vahiny daholy no tena hoe loha larana raha tsy teneniko hoe izy menakavy mihitsy azy dia manao an'io zavatra ataon'ny mpandraraha malagasy izay tsy mba misy miteny izay tsy mba misy miresaka ary tsy mba misy mihitsy karazany hoe ary fanina irovana an'izany trangan-javatra mampalelo izany fa ny zava-misy ny entraikan'ny voalohany nke satria ireo zany ohatrany hoe mpanelanelana mifanelanelana io any izy rehetra eo fa ny tena entraikan'le vidin-javatra rehefa mandeha zay mikimaky zay dia isika le mpividy amin'ny andavanandro ilay isika mpividy amin'ny atsinjarany ilay isika mpividy amin'ny kilao farafabetsany any miatraika ilay vidin-javatra miakatra be zay zany hoe tena tsy hita tsony zany hoe izany mba mpiaron'le malagasy iza mba tena mijery azy ao anatin'izay fiainany amin'ny andavanandrom-piainan'izay misy zay noho zay ny eto azy etrakan'izany ny eto azy mbola mba azo atao hoe misy atsika Miara Manonja afaka miresaka an'izany fa raha ny any an-tany lavitra andrina any zay no izaka hoe raha ireny ngamba no hofoazina daholo ary zay moa ny antom-pisin'ilay hoe dian'ny filoha teoloha Marika Valomanana hoe mba mijery an'izany ary adidiny zany amin'ny mahalehibe ampanoatra azy satria rehefa tsy mandeha izy dia kian'ny sasandreka ka nareo nga mitondra inona fa na dia le izy mijery midi ny fotony iny azy nge dia efa mitondra vahaolana satria ataonao ahoana ny hitondra vahaolana raha tsy fantatra ao le olana ka izay indrindra ny tiako tenenina namana erika mandrao manaraka an'izay ataon'indreo ahitana hoe inona indray ny balarora ao asisiny an'le vahoaka nidesaka izy tamin'le hitako teo ry any amin'ny any antsinanana zany nidesaka tamin'ilay izy hoe azy adiny fa nareo mpanohatra zay moa le izy zany tondrana inona mba nataonareo nga nareo nandeha niokoka tamin'ny vahoaka hoe anao dolo vaksiny andao anao azao anao hivaritra CVO dia tsotra fotsiny nyteny tamin'le izy hoe mora be le resaka ny mpanohatra tsy natao hiaraka ny tatana maloto raha ohatra menao zay manko natao hoe fiaraha amin'ny tatana dia azafady ho anareo indrindra ianao ngia sénateur ianao moa laza fa voafidy tany milasana akaiky maro lamy tany manoro mery ianao niakatra dia zao anao baratin ndraiky hoe resaka anoasana oeraoera hoe mankatao le filomam-bahoaka amin'le asa ny tenenina tokony tsotra mazava be hoe raha ohatra ka tonga natsonao iny tena andeto le mpanohatra hoe inona tetikasa ho atao aherovana voaka malagasy raha nahalalany azy dia nentinao tao le izy hoe reto mivola avany velany matratra miliara ahoana ny tonga anaovantsika nreto izarana andreo vahoaka tsy miteny hoe iary tatanareo avoy mazava le vola fa izy keo tsisy namoaka satria mpitirindra lampanohatra tany tamatavy fa hoe ay nareo ke nitatana an'le vola fa ny olona zany tabataba fotsiny andeha amin'le dia inona zany io ary mivaksiny ohatra nresanao teo hoe tetika anay resaka hoe tamin'ny président Valomanana omaly fomba fanao io ary tsy mety miana desona mihitsy le fitondrana avy any ambony dia ampiasana le ary ambany le adjudant kely sy ny karazany anao toetra tsy mendry inona mahafinaritra anao isakana amin'ny président Valomanana fa nanao inona izy zaranao izy mijery n'le fiainam-bahoaka fa inareo nge tsisy miakatra midina n'le fiainam-bahoaka fa tany andehananareo dia hoe andeha tokanao miakatra amin'ny district fa misy zavatra tokananao misy zavatra olokonao izay ny zavatra ataonareo misy zavatra olokona misy zavatra anaovana oeraoera
fa le tena ny fotony le vahoaka manontony na lalana na iny zay n natonga namenatra be na nyteny tamin'ny gameran'le mera omaly raha hoe oringamera tena zay le hoe ampianarina akizy de mbola kely voaniakatra ianao be ny tanàna zany de nakarinao sénateur vetivety namboarina satria hoe bebe fidy tany amin'ny elatsana manoro de nakarina atao le izy de iony nataon'ny fahafatsina mandroso tamatavy vita daholo ny lalany miaina ny vahoaka tsisy fantrana ny tamatavy se vao voazara ara-dalany ninana daholo zany ny zavatra nisy zany de verina fa doto tena ketrina le tamatavy sy iano fa misy anty miara manontsy ty fa ratsy zany de variana satria hoe nisy vita ny lalany vitatra gagako any zany ho an'ny mera rehetrarehetra Madagasikara de lazaiko aminao fa any tamatavy zany vitatra amin'ny boropoko tany misy isaky ny manara-penitra isaky ny commune isaky ny fokotany misy daholo zany any tamatavy fa ny hafa zany mba ahoana satria te ampianajanaka raha dinina zay ny any mbola tafibotsaka daholo ny akabetsahany raha tenemo raha fa mivoaka ny Antananarivo anao tsika tsy miresaky neto fa anao mitodika makany atsimo anao na mitodika makany andrefana de hitanao nentina nge zany navoaka tamin'ny vidéo zany tao amin'ny tsy navela navoaka vidéo zany tao amin'ny assemblée nationale hoe ty trano azo fetanao petraka de petraka amin'ny tany ny ankizy mianatra be debe ny am'zany fa tsy any amin'ny district raha ty ny président mahambahoakany azy de ry amin'ny district ery ny azy mamay azy fa le ary amin'ny sisiny ery amin'le lalana tsisy mpamoaka vokatra tsisy nenina le tansa tena miady amin'ny fantrana maty isan'andro anandro tsy fantany reny na zany hoe azo eritreretiny ihany hoe diso any amin'ilay fomba fijery sy any amin'le hoe fampiarina zay le hoe tetika asa tiana hoentiny zay arakaraky ny fahasamihafany lay fiveloman'le olona arakaraky ny fahasamihafany ny toetany arakaraky ny fahasamihafany lay azo eritreretiny mihitsy koa zay hoe ny fahazaran'le olona mamelona ny tenan'zay na le hoe mitondra an'izay anjara borikina ao anatin'ny fampandrosoana zay satria tokony ho fantatra aloha momba an'izany rehetra mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny ampandrosoana ny ohatra hoe betoky atsimo ohatry ny ahoana ny tokony ampandrosoana ny farafangana ohatry ny ahoana ny tokony ampandrosoana ny antala ohatry ny ahoana ny izay samy manana maizy azy mihitsy zany faritra zany ary samy manany hoe vokatra ho aminy tokony ahafahana mampandrosa an'le vahoaka ao aminy fa ny zavatra misy raha zay resanao zany ohatra misy tsy firindrana na hoe tsy fahaizana mametraka an'izay lara-pamena ao faritra misy azy zay any ka lasa sahirana lay vahoaka hoe fa ninona moa ny fampandrosoana eritreretinay am'zany satria raha ohatra ka ahitany no misy ka kianja manara-penitra no apetraka ao de manontanytena n'olona hoe fampandrosoana ahoana moa nefa ny zavatra takiny le olona ao anatin'le tany misy azy zany zavatra hafa de ny zavatra azony tsy mifanaraka am'izay ka zay noho izy hoe indraindray zany ohatry ny hoe resaky ny mona sy marenina le izy lasa manahirana ary lasa mantantena mihitsy hoe hoentina makaizy ary mampantantena mihitsy hoe tena afaka manao an'le asa ave afaka manatanteraka an'le filan'le vahoaka ave ary raha zavatra tokony izy mantsy ary eto ny tena manahirana ao anatin'le fitantanana ndraram-pirenena le asa ataonao izay tokony ampikombona ny vavan'ny olona no tokony resahanao fa tsy hoe manao zavatra ianao fa ilay filoha teo aloha efa nandritra ny firotaona tsy nitantana mbola iny ihany no nalainao repera mbola iny ihany no raisinao ho référence mbola iny ihany no eritreretinao hoe manelingelona anao fa raha tokoa raha zavatra misy marina nke misy le député raha ohatra ka tena taterany amin'ny atsakan'izay andavana izay fahampanantenana ary raha ohatra ka tena mipakany amin'ny anaty vilanin'ny fiarahamonina mihitsy ny olona isa tokantrano mihitsy izay eritreretiny ho fampandrosoana ka misy adala eto izay le resantsika eto nge tsisy alako bika tsy tiako tare fa kosa saro-piaro amin'izay le fiainam-bahoaka izay saro-piaro amin'izay le hoe fampindramana fahefana izay ka le ampindramana fahefana tsy tokony anao didiny be sandry ka hoe zay zao ny hoe de zay tiany atao de mety daholo so de mba diso zany zay le nalaiko ohatra hoe manahirana ny saina raha nyle makaloatra mangorotra no ataonao anangananao kianja manara-penitra hoe totofana le tamimbary de tena be de be tanora ty amintsika fa andao nao kianja manara-penitra eo amin'ny eo makary ohatra na eo amin'ny manahirana zany zay le ozaka hoe tsy mifandraika ao anatin'ny filan'le vahoaka any fotony ilay eritreretina atao sy ilay fampanantenana tsy vita moa ny akabetsahana
mieritrretina tao ary manerina ao anatiny de ty raha mba tena isika vaoaka malagasy marina moa no isitraka mivantana andreny zavatra hoentina mijoalajoala reny mba mety mba hoe azo le ferina ihany fa raha ny hita sy ny raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao zay jerevanao rehetra de tsy maintsy misy diatanana karana ao anatiny mba tsy teneny hoe ny karana rehetra mihitsy ny tompony tsy maintsy misy diatanana olona anankiray monopolisian zany zavatra zany fa tsy hoe ny mpandrara malagasy rehetra no misitraka nany hoe manatanteraka n'zany fotodrafitra azy zany be de be nge ny ingénieur BTP eto amitsika fa raha nikanjam-bary fotsiny ohatra ao anatin'ny aretiny tsika sinonga eny nafarany sinoa monsieur le député ny nafarana ary nomena tombony ary mahantany tsika mba ohatrinona ny karaha-reny teratany vahiny manao asa eto amitsika reny de mba hantany io karaha mana ingénieur gasy eto fa mifanalavitra fa reny sady mahazo sady loger nourri akoatra ny karamany mety homena hatramin'ny sipakosa karaha-panondro za moa efa tsy resana tsiny ary io le naberesaka ary io le masaro-piarotsika mametraka aty amboalohany hoe aleo adidina tsara aleo fotopitorona tsara ny tiana tongavana ao anatin'zay zavatra ifampiresahana mba tsy ho nenina tsy aorina ary miala ao anatin'zay nenina zay ny tena zava-dozy ka zay nge namanarika ny tiako tenenina hoe kianja manara-penitra rehefa dinianao ohatrina nyvalerany kianja manara-penitra de taiza amin'ny volanaovana an'io 77 millions de dollars izy io ny antony tenenina de raha nangana an'io de zay nany gonflena ny budget ho an'ny ministeran'ny tanora geda be ke budget mena de anaovana an'izy fa izadino fa eto mamasina raisiko fotsiny eto any andrefanany tsy fantatra zay io nametrahana ndrendreta tokanany io aiza ahoana ny dirany any ambanivohitra ndre itorono aisa-pokotany io avelanao hiditra eto mamasina ve reto tsy maintsy mandovolaka eno zany hoe ny any aposinao ihany azy mbola hiala ao anatiny io fa le olona tanorany ambanivohitra ny sady tsy anana ny godasy ny tsy nanany kirany bolina anao de manjere vao toronao ianao makany apita tafika na mijere anao ery midiga ery efa nana na ery amin'ny lalana makany ambaipasy iny firy ny tanora manao bolina de aiza zany no fa raha ohatra na nafa teny le fanjakana hoe aloha tsintsy tanora tsika araky ny lazainy zay zany eritreretiny hoe am'ty fitondrako ty de omena asa daoly ny tanora omeko asa ny tanora ary omenao le asa ny tanora de le bolina zany anao bolina le tanora aiza tifo tanora reo ngeny efa zabotsy lady vao manao zavatra ary ataon'reo oana niditra ny tikanja mamasina ohatrinona niofanio de any an'iny raha nieritreritry izy eo de hoe andao alaina le tany ery an'iny ty izy ety amin'ny etsetry androndra tamalalaka be tany nanao terrain de nanao terrain tery ny tany karana tery makany aminareo iny mba nasina terrain isaky ny anina zany na de tsotsotra fotsiny mba anaovan'le tanora satria tsy ampy le tsisy nrigiby zao de jereo fa any an'iny nrigiby manao bolina fa iny amin'ny tany mena be iny amin'ny tany zay misy eny re anaty fotaka ery amin'ny foreloerisa na itsaky ny lady fa mba ina ny terrain menany reny eny tokony fa tsy netry hoe ki vola ray manontolo azy ty tsy fantako na vola fa amin'inona nazahoran'io na tsara fa raha jerena amin'ny budget tsy hitao anaty zava zany hoe misy zavatra mbola tsy masina re arika nazahoana vola eto Madagasikara hatramin'izao zay ny zavatra tsy masina fitadiavana ny vola miditra eto izay le hoe fametrahana ny mangarara ary ny hoe fampahafantarana ny vaoaka malagasy ny tsara ho fantan'izay ao anatin'ny fitantanana vola be ohatran'izany mantsy mampametra-panontaniana io satria hatramin'izao hoe kianjam-bary ao miresaka an'izay nao namana solom-bavim-baoaka de tsara ny ao miresaka azy fa ndraindray hoe fifano miantoka amin'ny vola ndraindray nefa mifanjakana ny teny vola vaty aminay ara ohatra ka izy nitokana azy amin'ny hoe izy no nitantana n'ilay vola sy hoe izy no namean'izany vola zany izay le manahirana satria 77 millions de dollars ozy ako teo ny vola lanina tao anatiny io ka raha iteny zany ny fanjakana raha pitso afaka pitso hoe vola tany aminy nanaovana an'io de izy nitokana an'io na hoe izy ny andoko loranjy an'io tsy takatra manahirana zany ary tena manahirana mampametra-panontaniana mihitsy ary zay le nyteneniko teto hoe sao de mba tsy rarina raha ohatra ka zavatra ohatran'izany no ny matimatesana no napetraka ho lara-pamena ao anatin'ny hoe tena fahaseranana menjady amin'ny voaka malagasy zao miresaka tanora ihany ianao satria tsara ny iresantsika ny izy ty ny hoe nao misehatry ny fampianarana de tena manahirana be ny any miresaka mantsy anao teny hoe tanora manao baolina tsy tanora manao an'izao tsy mahavity godasy endrika ilay fantrana izany hoe tanora misehatra ao manao fanatanjahantena nefa nona kibo nona
tanora mieritreritra ny hoaviny hoe mba ho elita ao anatin'izany fanatanjahantena zany nefa na ny oentimanana aza tsy zakizaka ary raha fantatritsika tsara tahatoato mikakaiky adolo nge mipandrakany eny amin'ny université ireo le azo eritreretina isintona ny faripaizandra malagasy mba ho afaka miaina na ho afaka mikaroka amin'ny fiainan'izay tsy voajeryn'la fanjakana na izy reo le tena azo atao ery azo atao tena mana maizy azy zany hoe mpandrakan'ny université zany na ireo mpampianatra ao aminy mana maizy azy daholo mana mpampianatra ny EPP azy satria tsy maintsy miainga any amin'ny fanomboana fa tsy misy tonga de misaoty eny akatso akory fa ireny aza tsy voajery ary izay le mampametra mpanontaniana hoe oentina izy le firenena eo zany ny hoe am'izay amin'ny fanabeazan'izay ka raha samy bady hoe daholo ka iza tsombo zany ny afaka ny anao iny ety iza ny afaka ny afantatra ny momba azy iza ny afantatra n'izany resaka ekonomia zay tsy fotsy ory mihitsy namana solombamboaka vitelona mitanisa foana hoe tokony ho fantatritsika ny ekonomia atsika tokony ho fantatritsika ny arikarentsika tokony ho fantatritsika daholo io zavatra rehetra iainantsika andavanandro io mba tsy ho veranjavona mba tsy misy manary oatra ary misy manao zionina mihitsy zay tiatsika atao eto fa reo bado ireo tsy mahay nininina fa isika mibaka plus 24 no zany tsisy afaka ny anao analizy an'izany no zany tsisy afaka ny amoaka an'izany sujet zany no zany be de be ilay endrika famoretana na ilay endrika fanjanahana na ara-tsaina na ara-batana na ny ara-panahy mihitsy koa satria fiangonana moa isaorin'Andriamanitra rehefa mba mahazo misokatra manaja ny elanelana roa isaky ny W na de W 4 mètre azy mitodika mivoaka malagasy aoka reny le mpanao eraoera sy le mpanasoaso mba tokony ho jerena reny any an-tanàna any satria reny tena mpamita bahoaka tena marina tena reny ny mpamita bahoaka any amin'ny distrika sy any amin'ny commune rehetrarehetra any anao an'izao hoe zao natao zao nataonyty mambahoaka ty fa raha miteny ianao resaka fampianarana ao anatin'ny maketiny rarona lefa naleka fianarana manara-penitra any dia misy hoe ty parkinina tsara dare zao le izy fa tsy natao an'ny gasy rehetra reny fa tsisy reny resaka fa reny le hoe rehefa manjono anao dia nalefa nitoto anangonana n'le trondro reny le famitahambahoaka daholo nanaovana azy any zao misy akaikina ihany misy fanaovana fianarana manara-penitra aya ina parkina ipetraka amin'le izy fa le terrain ankizy anaovany baolina lasa voafaritry lasan'le zavatra atao daholo ka raha mijery anao hoe resaka fampianarana zany izany ambanivohitra mbola hoe ty avy amin'ny fanjakana zay iny dia davana hoe tokony mitovy raha nitaritany ainy le nilalao an'le mapy mety président Valmanana dia ainy fa izy nieritreretra anao an'le mapy rehefa tsy zavatra tsy hainy manao kely izy dia anto tsy mandeha amin'ny geloniny izany ka ianao mbola tsy zavatra tsy raha mijery fampianarana ianao mbola teneniko foana zany aza mijery etantananarivo koa rehefa récréation ankizy dia misy baolina lalovina fa tsy misy zany anaovana an'izany ny ambanivohitra any ka izy namana solombavomboaka nge mieritreritra izy ary mahafantatra izy fa manana tomobile daholo ny mpianatra ny EPP ka zay zay ny anasiva amin'ny parking zay ny parking tsara dare anaovana izy dia hoe ity misy mitondra BM daholo mitondra Mercedes ny mpianatra zao dia reny zany nentina mandeha sao dia niveriny eny faneta any nge nesaka hoe inona no anampinina n'le mba hampitovy na tsy tena mitovy tanteraka raha le voaka malagasy dia tokony mba nampitovitoviny fa ity tena hoe vereziny atorety any fa reto azahotsika zay vola aza re dia moa dia anaovana anyty tsy dia eo tsika manao eraoera atsona daholo dia tonga mitokana fa tsy nijerena mihitsy hoe inona mba inona zavatra misy any fa reto zay niteneko anao dedetehana dia hoe hiditra le mpianatra dedeteha raha hoa produit fanafody ho arotsaka ao ampianarana tena milaza aminao raha misy indroany sotro ho an'ny école anankiray zany hoe katsal indroa sotro roa amin'le zavatra eny hitako dia inona ary ty dia maninona natao an'izao le izy zany efa tsy firahara inona le izy fa le mpanao eraoera avy aty zany le mahazo tongony azy ka ohatran'izay zao io teniteny eo anao ka loi de finance budget hatramin'izao nga mbola mena misy fiampitaona na terana io mena ny debudget nga misy tonga hatramin'izao fa zavatra fantatra dia zay le izy io nzay le feo io ndray le izy miantso ny fiarahamonimpirenena milazany hoe avoay ay le budget meo député izy anga mamoaka
fa tampoka ny firenena de tiandray la izy menakava fabitika amin'ny telefôna any tsy maintsy lalina ao anatin'ny adiny efatra raha be indrindra de mataty anao tsara tsy mataty anao tsara de io ny lany toko nareo ny fideny zay tsy mifideny io ny resana an'za moa mba anairana atsika sy anentanana atsika mihitsy ny hoe mba hianatra isika ary tena mba andray anjara mihitsy ao anatin'ny tokony tsara fantatra ao anatin'ny fitantanana raha-pirenena ohatra zany teny namana solombavam-boaka zany hoe loi de finance tokony ho fantatra tsika momba an'izany ary tokony ho fantatra tsika ny hoe makay zany loi de finance zany tokony ho fantatra tsika ny hoe vola ohatrinona ny sahan'ny ministera aizy mba ho hitatsika zany ary tsika le napindrana fahefana mihitsy mahafantatra zany voalohany mba tsy hadiso lalana atsika ozy ako teo ary mba tsy hifanomezana tsy nety foana ary mba tsy tenenana miara manontsy hoe nareo zany to manakihana foana fa zay le teneniko zay hoe aza diso fiteny tsontsika manomboka zao zay no fanentanana ny hoe zay tsy tia politika zay tsy tia mpanao politika zay tena leo be satria tsy na ilay mpanao politika manao ny fantatrareo no eritreretinareo ka mahatonga anareo leo fa ny fandarana miara manonja miteny an'izany de mampirizika atsika afantatra ary mampirizika atsika mihitsy ampianajanaka farafaratsy mba mahafantatra ny hoe matematika amin'ny antson'ny namana solombavam-boaka ary mba manentana atsika koa mba ampianariko katesizny zazy mba alefaso izy ka lahy de anao katesisy fa tsy hoe voky fahalalana fotsiny fa ny ara-panana ny fahendrena ao anatiny tsy de hita taratra loatra zany hoe sika zany manomboka zao tena ohatrany hoe miainga amin'ny fanomboana mihitsy miainga amin'ny fanomboana mihitsy eo amin'ny ligne de départ mihitsy isika mba ho isy ho avy mamiratra tsy hitovy am'izay eritreretitsika zao nge namana kapitso marina zay nao zany miainga fa ty zavatra ty tena teneniko aminao zany tokony ho fantatra ny eo amin'ny ministère finance zany na eo amin'ny ministère tsirairay avy io budget entinao tetobolam-panjakana ho an'ny ministère tsirairay avy io manomboka any vondromboako aparta fangaro eo mahalala an'izany any ambany manomboka voadeta eo anatiny io nge volany dreniny volany sisko hatrany volany zapy volany epepe tsirairay avy voatanisy eo anatin'le budget mpanjakana fa rehefa tonga fampiarana io antanana anganao mahafantatra anio fa de hoe ndana vidy sitolokely de reny sitolokely sika tsisy an'izany any zay no alalana anio tokony akariary zay nisy ny député tokony avoaka an'izay raha nanao zany budget régional ny any amin'ny région rehetrarehetra de resaka ambony latabatra teo de vita de misakafo de ko zay le izy de samy fa rehefa tonga io nga misy tonga nahazo an'izany ary zay le asan'ny solombavam-boaka namana député zay le hoe mampafantatra ny vahoaka ny fidy azy ny fotony zay ny hoe tia ny teti-bolany lanina tamin'itya ireto avy ny tokony isitrahanareo vahoaka nametraka n'izao fitondrana zao zay mantsy le teneniko teny hoe raha ohatra ka fantatra tsika menakavy zany zavatra zany mino aho fa mety miena kely mety mba miena kely ilay azo atao hoe fanaovana tsinotsina na le hoe fanabadona na le hoe tsy fanatanterana le asa tokony ho tanterana ao anatin'izay filany ny vahoaka eny fotony zay ozy ahako ary ny firenena mandroso namana solombavam-boaka raha tena mijery sy nge farafaratsy ny misy historien eo akaikiny eo mpahay tantara mampita aminy hoe ny zavatra tokony ho fantatra amin'ny faritra ohatran'izao ary ny tokony hitondrana fampantrona ao aminy zay le tiana tiako atongavana teo fa ndraindray tsika ohatra ny afangarotsika kapobatana be izy zay koa no ametrahako ny hoe mandra-peona amintsika manaraka tsy tapaka ny fandarana miara manonja mbola eo moa nao namana solombavam-boaka ary mbola betsika ireo azo atao hoe mpanentana sy ny hoe reo namana solombavam-boaka mbola hitondra ny anjara brikiny eto fa de zay no ametrahako no mandra-peona mandrapitafa ho atsika menakavy indray raha-pitso indray ny tiako tenenina zao mbola toizako zay ihany le zavatra tiako resahana teo miresaka tsika zao zavatra fantatra zany tamin'ny 2020 talohan'zany resako no fitsarana normal ho ale izy raha misy zany toetra tsy mendrika na zavatra tsy miady ataon'ny mpitsara na indrindra reny mpitsara any amin'ny distrika sy ny karazany reny ny zavatra tiako tenenina amin'izany de hoe tonga avaty le budget ny administration zay seketra zany za dao mino mino tena mino fa io resaka écran plat io ivoaka io fa nanzaraina any de mo de io no atao budget
hoe reto vidanana ny lenta de modana terana tsirairay nanarina tsy fantatra hoe ampidirina midy any amin'ny mistera indray le izy a de mistera mamoaka vola moahana an'io de zaraina any amin'ny rehetrarehetra misy azy any de vola nefa tari amin'ny covid io de alefa ndray mankare de zay ihany namena an'izany ohatran'izany resaka fampianarana tena amin'ny resaka fampianarana hoe atao amin'ny ara-teknôlôjia ilay zavatra de hoe inona ny any ambanivohitra inona ny no ianarany inona ny courant ianarany any ambanivohitra resaka Tananarivo resaka tio zavatra mampalahelo zay ny tena mitodika avoaka malagasy ampy zay tena ampy raha miresaka tamin'ny président Valomana tamin'ny resaka sabotsy teo misy zavatra nampianarany ty sek zany sek ny tena nampianatra ny ty nahitako an'ity teny fitsarany ty ary teny Ambojatovo niaraka tamin'ny tambola fitononan'ny teoloha teo tamin'izy tao ty fakana sary tam'izay na de reto olona nanao 29 mars teo Ambojatovo de nivoaka tampoka tany le fahaiza manao alovo sary alaina sary dolo manodidina de za koa zara mba naka sary ve le vahoaka be de be tary mba alovo sary kile gendarme tsy maninona hoe izy dolo nanao totra tsy mendrika tany aloha mba fampaka sary niany maka sary ny ty mba maka sary samy manana paray nezo zany mba mahafinaritra satria izy nampianara natao an'izany tena fitsarana misy teny anosy tena analaina atao kitihana misy nanaovana osana ory zandary andana zay ny teny nitsegy ny lehibe maka sary dolo nareo de alovo dolo zany nampolisior naka inona ny any de mba mafakapaka sary de manao souvenir zany mba manao souvenir koa ndray maka ny anankiray de nisakisany mba maka nity amin'ny le olona tositosy mba maka koa mba atao souvenir hoe ohatr' zao nahazo anay teny anany niaraka tamin'ny gendarme zay ngamba no hitonako an'ity resaky ty androany fa mahatsiary marara ny tena mieritreritra an'izy hoe io zao mbola resaka fanapahana efa nyteneniko teto ary nyteneniko mihitsy ny namana rehetrarehetra ao anatin'ny Miara Manonja efa natsiboky ihany zany efa nyteneniko raha ohatra ka tsy anao fanjana mena voninahitra foana tanao filaminana fa ampijaliana loatra ty nyty haino manjery anaovana ny fandarana ny MBS ty de tokony andray anjary izy amin'ny olona manapaka sy le manao brouillage io rehefa tsy anao nareo io ngefa fantatra efa nyteneny namana fidelina teto fantatra iny zao de tsy maintsy ty any le tanora manana tanora isaky nyfokotany any Miara Manonja de efa mampitandra zay de mbola fandrondray zany mampitandrina oka ry zalahy mitoetra ratsy asolo ihany ny anareo de ataovany aminareo fa tsy maninona inona mampalailo anareo manaovana any mba afantarany voaka ny vaovao rehetrarehetra ka izay no hitonako an'izy ty fa de efa tazako eto fa tonga eto zany namana fidelina sy ny namana izy menada de aloha omeko azy fitenenana fa mbola maromaro niakareto na fa nafinaritra ty afatra fotsiny ano teneniko nama fidelina mangatsiky ny andro afarana mivaoka hitondrakanjo mafana fa sao de zay nay mampiakatra ny coronavirus eny amin'ny hôpital fa hoe volony sery ndray zay hitondrana azy eo anao hitondra azy Genare, makasitraka honorable isaorantsika ny solombavam-boaka ambanivohitra nitondra an'izay fomba fijery ara-politika ny raharam-pirenena zay izy mirahalahy teo arak'izay ifandimbiasana ny toerana eto hitondrana ina ty ny hevitra sy ny zavatra tsara ho fantatrareo misy namana solombavam-boaka mbola ho avy eto rehefa aveo iresaka mikasika n'le zavatra nitranga tany amin'ny lalana ny azo ny Mangamila izay nanakana n'ireo mpitandro filaminana avy eo anivony zandary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana misy vidéo zay nalain'ireo namanareo zany tamin'le tranga ampahany kely fotsiny mety alefatsika eo rehefa aveo zay tsika lefa nijesy eo zay vidéo zay tamin'le zavatra nitranga ao maly zany tamin'ny sabotsy le izy no nitranga fa reo namana solombavam-boaka zay tany misy telo mirahalahy izy rehefa aveo avy eto hitondra mihitsy an'le hoe ohatr' zao le ny ainanay an'le izy tany satria zahay tatia Belair lay zavatra nitranga tany amin'ny lalana miazo any Mangamila zay zavatra zay zany tsy ndriko zay nataoko anaty farangososina aloha mialohany hitondrako ny tena hoe inona ny zavatra horesahana ho anareo amin'izao araky ny fanaontsika moa dia ataony ping pong indray le fampiresahana eto rehefa aveo efa eo ihany koa ny maître Andra Razafy Manantsoa fa
miaraba atsika rehetra aloha zany a naizanaiza faritra na raha atsika nty miara-manonjy tia misy mitenareo a fa tsy misokatra ny tambadroatserasera misokatra le isika mandeha tsara le mivantana tamin'ny voananomboka fandarana tsika ohatra nisy problème kely fa zao le izy efa miatsara zany zay fifandraisan'izay de tokony tsy hanana olana mihitsy nareo a anarahanareo an'le fandarantsika am'izao marain'izao manao kokoa atsika rehetra any ampitanranomasina any a sy isika ampiretandrasana any amin'ny faritra ny any a fort dauphin akory izy ao raha ny namana rehetra izay any amin'ny faritra tsy nanany nosy dia manaraka tsy tapaka nyity fandarany ity ary mitondra famakafakana mihitsy rehefa farana ny herinandro hoe ohatra zao ny ainana en'lizy zao ny fahazahoana le zavatra andresanareo a de mangatam-panazavana fanampiny io moa zany tsy maninona fa rehefa misy ny fotoana de afaka manao an'zay fa rehefa tsisy ny fotoana de lana tsiny satria lasa ohatra ny hoe nanome koro aloha ianao a de misy tsy mahazo le mpianatra de mankanagatanana hoe mila fanazavana raha misefa tsy nazava le ohatra zao raha malalaka le izy de afaka mitondra an'izay tsika ohatra tsy malalaka dia ialana tsiny anterina foana eto ny fiaritso an'zay tsy salama araky ny afatra napetraky député ambanivohitra teo hoe manaova akanjo mafana fa mangatsiky ny andro sao de lasa seriserena sy voan'ny gripa majinijinika de hoe mitombo indray ny isa voan'ny corona rehefa avy eo ary mampanaly izy satria raha vao reraka de tonga de miakatra le valana retina tandremo tsara marina zany teniny zany a mila mitandryntsika hoan'ireo zay namoiavana dia ankairezina satria mafy zany ary tena mafy zay no mitondranay foana ny teny fampiononana atsika rehetra izay namoy fianakaviana no izao valana retina zao satria mbola mafy izy ty ary ny fanjakana moa zany no mametraka hoe fa miena le izy a zay tsy midika hoe miraviravitanatsika na tsy hitandryntsika fa tonga dia hitsambiky mikipy ao anatin'ilay zavatra mitranga fa manaja ny elanelana azadinony mitondra ny arotava mba tsy hapisy ny ataotsika hoe fahatanjahany valana retina ifindra satria miditra amin'ny alala ny fitaova fisefona sy ny sisa reny zavatra reny tandremo ny vola fa ny vola mihitsy koa de isan'ny zavatra anankiray mampivezivezy an'ilay valana retina ny taratasy fa rehefa avy mandray an'ireny a de azadino mba mitondra n'ilay fanadiovana tanana foana de amin'izay fotoan'izay a mba na de atao hoe tsy mahafoana anazy tanteraka fa mahasoroka zay tokony voasoroka izay rehetra zay miarabanaao maître ianitra tonga eto amin'ny plateau koa ianao am'izao marain'izao atambatritsika indray ty raharaha ty am'izao marain'izao iresaka am'reti-piaino retytsika ary ataotsika zay mampiaina azy kokoa zany ahafahan'le mpiaino makafy an'izay fandarana miara-manonjy zay miaraba député fidèle miaraba antsika rehetra ihany koa manaraka an'ity fandarana miara-manonja ity araky ny voalaza teo moa zany dia herinandro voalohany indray tsika ity manomboka an'izao alatsinainy zao a ary misaotra sy mideran'andriamanitra foantsika amin'izany fanomezany atsika tombonandro zany afatsika manao zao fandarana zao fa le fanomezan'ny fahasalamana atsika ny tena isaorana anazy lehibe indrindra satria raha tsy misy manana fahasalamana dia sarotsarotra ihany ny andratanteraka ny adidy amanandraikitra izay sahantsika tsirairay avy araky ny fantatritsika fa ny volana jona de ohatra ty volana zay andalovantsika ty herinandro faharoa moa tsika zao mandeha de mandeha ny fotoana efa misasaky tiny taona dia volana natao natokana ho an'ny ankizy raha tany aloha tany tamin'ny mbola fahazaza na mbola tanoranora dia tsaroko fidèle hoe nafinaritra raha hoe volana jona ny volana de efa falifaly fa tena fety zany na mbola ao anatin'ny fianarana raha fa fety zany tam'zany hoavy 26 fa tena hoe fety fa ny mahafinaritra tamin'izany dia hoe nisy considération zany hoe tena nomena ny lanjany sy ny asiny a zany ankizy zany marina fa ao anatin'ny fahasairanantsika zao anatin'ny amiana ara-pahasalamanytsika ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny zavatra maro samihafa fa tamin'izany fotoana zany koa tsy hoe nanana ny tena ampy daholo ny rehetra na hoe nanan-karena be de ohatry ninony tsika fa tena nanana ny lanjany satria ireo ministera zay nisahana zany ministera zany zany volany ankizy zany misahana ny mponina moa ministera mponina na ny ministera ny nisy fotoana nitambatra le ministera ny fahasalamana sy nina nitambatra daholo fa nateo ary zany a de natsiaro mihitsy ny hoe nisy nanana ny toeranisy azy ny ankizy sika zao tsika mivoaka ao anatiny amenam-pahasalamana dia marobe ny ankizy ny tokony verina hianatra tsy mianatra satria sahirany ray aman-dreny
sahirana ny mpanabe, sahirana ny mpampianatra fa ny ray aman-dreny tsy manam-bola ndoavana écolage, tsy manam-bola ampianarana ny ankizy a mampalahelo zany satria mahita zany be dia be ny ankizy mikarenjy etsy seroa akoatra le ankizy le mitsipona ny dabapako sy tsy mitsipona fako reny moa zany efa tena hoe anjorom-bala na hoe marginal na marginalisé reny olona mantra reny fa ny amin'ny akapobe mihitsy ny resantsika zany era Madagasikara fa rehefa miresaka zaza tsy mianatra tsika dia maray aman-dreny zany no resahana eto le ray aman-dreny mijaly lasa mitady sakafo hohanina sy mitady fivelomana no lasa laniny amin'ny atokon'androny ao anatin'izay resaka resantsika zay a ny fampiororona etseroa tsy fandripalemana fa androany manokantsika nomboka nyty resaka duo ty resaka ping-pong ataontsika menadaty a resaka ny zavatra nitranga tamin'ny zoma tamin'ny sabotsy ary tsy maintsy resantsika androany misy namana député zay ho avy eo iainany zareo zany fa eto sika dia resaka hoe misy fanomezan-tanana tolo-tanana zay ataontsika amin'ity fandarana Miara Manonja ity isaorana antsika rehetra zany ary tsy mitsahatra zay miteny hoe mahafinaritra anay ary voapaka any amin'ny isam-batan'olona ny afatra zay apetaka zay alefanay eto fa ianareo koa mamerina tamberina antso tamberina fihetsika aty aminay ihany koa zay mampahery anay dia ao anatin'izay no zavatra ho resantsika hoe misy zavatra maro zany resahan'ny olona sy ny zavatra resahan'ny namana ihany koa ary misy koa moa zany fitarainana fa tsika eto dia miteny foana hoe ny fandarana Miara Manonja tsy natao andeha amoaka message ray na roa na hoe maolana olona ray na roa fa ity fandarana Miara Manonja ity dia national izy ity ary international mihitsy satria maro be ianareo zay ataonay kopakopa tanana any ivelany any amin'ny faritra rehetra any amin'ny toerana izay misy anareo rehetra eto Antananarivo fa zavatra national no resantsika eto hoe makasika ny setra iraisan'ny malagasy rehetra ary tafapaka any amin'ny olona rehetra zay tseritreretinay koa hoe mihaino zany Miara Manonja zany satria misy toerana zany tena zay everitsika fa tsy mihaino radio fa tena gaga fa le telefona sy le radio kely reny zany zao dia lamody rehefa nytaniny reny olona reny dia zao zavatra mitranga hoe misy mivarotra zany reny radio kely reny mandeha koa zany ny bizina radio zao dia tena zao zavatra ataon'le mpivarotra zany izy ty enregistré zareo ataonan'le ny SD carte reny zany le fandarana Miara Manonja eto isan'andro dia reny no alefana anatin'le radio dia sotoka le olona mividy avy eo dia vidy zay dina fidiananao an'ity dia satria ity misy Miara Manonja dia manana daholo zareo rehetra any amin'ny toerana tseritreretinao any miandro iomby eny tsara eny tokotany eny maro be zany kopakopa tanana ho anareo misy toerana tena ambany vohitra be mihitsy député ambanivohitra mahalala an'izany tsara fa any Miandrarivo any Ambohimandry maro be any faritra Rivo maminy mihaino tsy misy tsy mihaino zany Miara Manonja zany ka rehefa mandalo eny tsika zany ny ray amintsika fotsiny dia efa taitra daholo ny olona ary manaraka anao ry zareo tena hoe iny Miara Manonja iny ianina indraindray tsy fantany ny anarana aloha voalohany fa eny le feo dia ohatra ny feo any delona zany ohatra ny feo an'ny Eric zany ohatr'izany zany le zavatra resahan'ireo olona reo mahafinaritra be ka ao anatin'izay misy mandefa message teny hoe mba resao Miara Manonja nge momba nyty tany ty ny taninay ry nangalaran'le olona fa nahitahita izy tariananina dia misy indray re miteny hoe inona ny zavatra ho ataonay fa tena mijaly zay amin'ny mikasika fiainanay ohatr'izao fa misy nitory zay zavatra ohatr'izany zany tsy vitanay no mamahany zany eto amin'ity Miara Manonja ty ka tena elana tsiny misy fotoana hoe afaka miresaka aminareo zahay na amin'ny telefona na sendra mifankahita dia manome torohevitra zay no azo atao ny tenako manokana tsy manao asana mpisolovava intsony aloha zany satria tsy afaka miaraka amin'ny asana solombavam-bahoaka ny asana mpisolovava zany tsy afaka manao mandat électif zany hoe raha vao asa voafidy misy resaka fifidianana na lany an'le olona dia tsy afaka manao asana mpisolovava ny dikan'izany ianareo mangataka maromaro hoe mba tianay mihitsy maître Andra mba no avokanay hiaro anay amin'le dossier ohatr'izao dia tsy afaka manao an'izay ny tenako fa tena ialako tsiny fa afaka manoro hevitra ihany kosa nefa nazanona tsy zany ary ao anatin'izay
ny resaka nampalahelo ny sasany tamin'ny hoe nareo Miara Manonja nanampy ny mpanakanto sy ny artista ivelan'ny ato anatin'ny mpanohitra dia eto zany zay dia anisan'izay resaka zay anisan'ny resanay hoe tsy zay ngamba le tokony fomba hijerevantsika n'le tolotanana zay nataontsika tamin'ray fa mpamendry fendro be dehibe fa tsika koa nefa marina fa misy tohina kely le fo efa naninona n'izao fa maninona n'izao raha ny zavatra tsikaritra tamin'ny asabotsy dia marobe ny mpanakanto sy ny artista tato anatin'ny RMDM tato ny mpanohitra ary Miara Manonja amintsika no tonga niaraka tamin'ireo artista zay natsony mamibe dikan'izany olona iraitsika ary fanao ny fanometanana tamin'ny sabotsy nisy ny sasasasany zay tsy nahenina tsy nafantatra na tsy afaka sy ny sisa mbola ho hitantsika indray zay fomba naovantsika an'izay fa ny zavatra tsara fantatra fotsiny de hoe tsy izahay Miara Manonja teto akory no nizara fanomezana na nizara vary ho anareo fa ny fanetanana no nataony Miara Manonja dia izahay zany mihoatra nataontsika hoe banky kely nanangona zay vola azo dia zay vola azo avany aminareo rehetra zay nanolo-tanana no ny vidianantsika nireny vary reny dia nazaka maro ary marobe ny nahazo an'ireny ary ny zavatra mahafinaritra ao anatiny zany dia hoe na kely na be ny zavatra azo teo tsy izay ny tena zava-dehibe fa le firaisan'ny artista rehetra ary ny firaisantsika rehetra ny fanolotanana nanao tolotanana zay ny tena zava-dehibe fa ho anay eto amin'ny fandarana Miara Manonja kosa dia zao hoe maro ianareo zany no mieno ny fandarana Miara Manonja matotonga maro be ohatr'ireny teo ny namana Erika moa zany teny hoe nanarana niezaka nanaja ny distanciation tsika ny geste barrière sy satria mbola misy ny aretina fa le isa kosa dia tsy vitatsika no nanakana an'izay tsy vitatsika zany satria manjatonjato ny anareo fa nitoerana malalaka dia nezahantsika araka ny tokony ho izy io raha misy moa zany dia misy koa nge ny mpitaribato vilambava nge nanao foana teto fa tsy hoe mifaninana amin'ny ratsy tsika koa fa niezaka nandamina araka ny tokony izy tsika dia zay zavatra nisy aloha zany iresaka tsika rehefa aveo mikasika ny statut des anciens présidents et des chefs d'État iresaka tsika ny antso-jay mahazo ny filohan'ny RMDM filohan'ny tiako Madagasikara Marc Ravalomanana fa ny antso-jay miatra amintsika rehetra ho ihany koa ao anatiny ty Miara Manonja ty na izay mpanentana eto ary nge tsy hoe zay hitanareo isan'andro reto fa mbola misy mifanelingelenana ary misy mihitsy mbola fanenjehana ohatrany namantsika anakiroa zay angatahantsika tena hoe tondrantsika ambavaka isan'andronandro ny Zokobe Ndrenjato sy namana Guy Maxime satria reny namantsika reny no ny faneho-kevitra zay natao teto amin'ity fandarana Miara Manonja ty ny faneho-kevitra politika zay zo fototra ny anatin'ny lalam-panorenana no antony hanenjehana anazy dia mbola tsy afaka miakatra amin'ny plateau aloha izy fa mbola ho hitantsika foana moa zany hoe inona no vahaolana hoentintsika mba tsy isiny reny fanenjehana reny tsony fa misy olona moa eto zany mihevitra anazy hoe mbola satria izy mbola mitondra dia manao an'izao zavatra tiany atao rehetra zao moa zany ho an'ny saiga manokana sy ny gendare zany reo zany mila resahantsika mihitsiny satria indraindray mihoatra mihitsiny ary miopefy lasa herim-pamiretana ary tsy vitany hoe manao ny asany araka ny tenena izy fa tena manao acte terroriste no ataony zay tena fanohitra amin'izany satan'izany gendare zany na ny mpitandro filaminana ny sary mifandraika amin'izay lefa tsika rehefa avy eo fa manodidina rehetra amin'ny sabotsy any metatitra kely tsika n'le namana rehetra mpiondana Miara Manonja zay nanao tolotanana zany ho an'ny mpanakanto io tsisy nandrobinana le izy zany fa nezahana ny atongavan'le izy rehetrarehetra any amin'ny mpanakanto zany hoe reo le izy ny zavatra ny vidinay zany ho an'zay vola azo dia vary ny vary moa zany tonga de fa naterina le vary nisy finosana anankitelo raha ohatra ka hitanareo tamin'ny sary dia reto le izy 3 kilao anankiray mifony menamena iny le voalohany iny de mbola nisy nanome ihany koa nanatitra an'le izy
de voarainay koa zany zay mbola nisy koa telo kilao de nanankiray farany 2 kilao resaka anatitra voly zay tonga de avadio vary dia hitany mpanakanto teo daholo zany reny lay naterin'olona de miampy an'le tambony zany avy tany amin'ny jikolo manko mifilazako an'le mpanome de tonga normal tsara zany reo zavatra reo rehefa natotaly zany le vola nentina nanomboka tamin'ny 500 tamin'ny 500 ariary hatramin'ny enetsy ariary natambatra zany le izy de manome 5 millions 343 000 ariary 5 millions 343 000 ariary miampy an'lay 30 € zay tonga tamin'ny sabotsiny tsina sabotsiny vo tonga le izy zany zay zany no manampy anazy de zay mahatonga le zay mbola tsy voatonoko amin'ny teny gasy amin'ny ariary le izy satria mbola sabotsy le izy vo tonga de mbola tsy tafiditra tao anatin'le any satria zay efa manao an'le izy eo vo tonga le izy zany tamin'izay fotoana zay fa nytononina teo mpanan-kano teo mbola misy ohatr'izao zany mameno anazy zay zavatra zay zany no atao fantatrareo dia mba isiny mangarahara ao anatin'lay zavatra zay ataotsika izay ny fameno reo rehetrarehetrarehetrarehetra reo ary tonga tsikelikely satria tonga ray mandeha tonga de hoe ino ray mipoka le izy fa taty amin'ny farany izy vo mifampitototona be daholo hoe zay mbola anao zay mbola anao zay mbola anao de zay zany nanome an'le isa farany tao anatin'le izy zay isorana be da be de ivelan'zay nisy namana zany nanome vary reny le teneniko reny nisy nanome tamgony fa nisy nanome ambony apanga zany le izy nanampianan'le izy tao efa mivadika vary daholo moa zany rehetrarehetra zany dia iny nataotsika ny ranony be sy ny maro nahita iny zany le zavatra izay nataondrareo zany hoe niezaka nataonareo de reny izy reny tsy nentsika nanaovana ena moa zany fa véditisme le izy na fakana tombony manokana satria ny antony de ity zay fa hitako tsara raha hitady tombony manokana zany izy ahita atao Miara Manonja de nataonay be da be mitsavovona be mihitsy le izy ho hita be mihitsy zany hitanana za fa tena zay zany izy raha zay no nikajy fa napetraka mazava mihitsy hoe ity ny azo avy ato de ity ny makato de zay no mandrindra ny fanomezana zay rehetrarehetra zay hipaka any am'le mpanakanto raha matoa anankiray zay fotsiny ny hitako hoe nanao ezaka mafy mihitsy izy fa tsy tody mihitsy le anazy nandefa 15 000 ariary izy fa nalefany tamin'le kioska reny de teneniny amin'natale izy misy ohatr'izao lasany de tsy tonga le izy de aveo teneniny andefasy référence ay moa le référence zany tsy afahana mitady an'le izy koa reo ary hoe ahitanan'le hoe voaray le izy na tsy voaray le izy de io anazy io zany tena tsy tonga mihitsy hatramin'ny farany fa mbola teneniny izy zany hoe tsy tody mihitsy le izy fa ivereny le mpandefa anao réclamation au niveau ny telma zany raha ohatra ka mivola le izy na RTL raha RTL monnaie na any amin'ny orange raha orange monnaie mba ahafahany misitona an'le izy zany fa tsy tody taty amintsika mihitsy izy voatonony fa tsy tody taty amintsika mihitsy zany io ny antony tsy fantatro ara teknika amin'ny fandefasana an'le izy angamba no miteraka an'izay dia tsy tody zany le izy dia isorana ianareo mpanao tolo-tanana rehetra tsy akanavaka mihitsy zay na foy ny tany ampelatananareo na kely na betsaka fa tsy kely reny satria le fonareo manolotra ny zava-dehibe aminy fa ntsika miainy mety kely zany fa ny fony manolotra ny tena ngeza be ohatra zany tsy tanavanavana mihitsy dia isorana era-po era-tsaina onera be ny lany tamin'ireny posy ny voahany reny zavatra rehetra natolotrareo reny fa dia reny tonga tany ampanakanto reny izy tamin'ny asabotsy teo ny mpanakanto no mandrindra ny fizarana izay koa dia tsy niditra tao anatin'ny fitsinjarana azy fa zareo naina andamina tsara ny fitsinjarana an'izany dia nirindra araky ny latsika azy le izy tamin'ny farany herinandro teo dia ataotsika hoe tafapaka tany aminareo ny antso nataony mambe zay nampitainay zay mpapita ary tafapaka tany amin'ny mambe sy ny tariny kosa indray nivaliko afatra avy any aminareo zahay ihany koa mbola mpapita zay zany zay sady mampita makatytsika no mampita miverina zany de reny zany ny zavatra nisy ny zavatra tsoahana ao anatin'le izy de hoe tsikitika zany rehefa tonga amina sehatra anankiray tena hoe ifampilana de misy firaisankina goavana ary tena mihoatra ny fahasamihafana izay firaisankina tsika zay ina moa ny tiana tenena ao anatin'le hoe mihoatra ny fahasamihafana noho ny forehana ny finoana ny fiaviana samihafa fa de hoe gasy zato isanjato tsika de mifanoana zay fotsiny any zany zavatra tena
hoe napetrakytsika tao anaty de dingantsika daholo ny karazam-pefy rehetra mety manakana an'izay hoe firaisankina masamy malagasy zay dia makasitraka satria tena le any andafy mia zany tena finaritra anao anaty de hoe manao ezaka izy mandeha fahamariny aminao tsy voaray ve tonga ve de eo miaraka mipopopora misy mety satria nisy anankiray mafinaritra le afanampo fakay le afanampo tsy aran'le teknôlôjia nataony hoe Miara Manonja ny anarana nandefasana an'le izy avy fa tsy mety tao ministerniny tsy mety zany Miara Manonja zany satria tsy anaran'olona le Miara Manonja fa atao Miara Manonja le izy androany moa izy mbola andamman'ly satria tsy nety mihitsy le zany tamin'ny fotoana de androany izy ozy anao ezaka andeha hoany amin'ny poste zany andamman'ly izy amadika an'izy amin'ny anarana amin'le tompona ndraiky rehefa napetrakytsika tao anatin'le larina taribizy ny fampizarana iny dia amadika an'le izy ho anarana mba hahafahantsika mazy fa ly zany ny avancena fa tsy hoe tsy tonga zany fa tonga de ny avancentsika le satria fantatra hoe miverinao ihany io rehefa aveo de tonga de nisoloantsika zany le izy de afahana nanenjika an'ilay fizarana tamin'ny asabotsy lasa teo fa de tena hoe mahafinaritra le fientanam-po fa ndraindray le izy zany tsy arahan'le teknôlôjia le hoe ataoko Miara Manonja resaka amin'izay Miara Manonja zay tsika ny logo Miara Manonja novanay zany hoe natsaraina kely tsy hoe ratsy le teo fa mba hoe fa elaela kely zay de mba asiana mise à jour kely c'est le temps casquette-ny député ny ambanivohitra teo hitanareo am'le casquette iny le izy fa tsy maintsy mbola iovy reo logo hitanareo reo zany miova tsikelikely eo le izy de hitanareo eny any ay ohatra zao le vaovao am'le logo ny Miara Manonja de azagaga raha mahita an'izay fa avy aty aminay mihitsy ny manovan'iny fa tsy hoe olona namorona iny zany ary zay no entintsika mametraka hoe mbola misy sehatra be da be hitondratsika n'lay ataontsika hoe fampivelarana le Miara Manonja mba ahafahantsika manonja miaraka le Miara Manonja sy manonja miaraka manko mila ampiarahana de misy zavatra zany ilansen'iny logo vaovao iny zay dia isy zavatra indray ho ataontsika mba hisin'ny firaisankina sy ny firaisapo ahitana taratra an'izay zany ny zavatra nisy manko tamintsika le nanao l'excursion tamin'ny voalohany iny de nametraka an'le ina ty autocollant tsika sy noatra an'izany de ny polo de le enjehana mafy mihitsy zay manao an'le izy fa zao ho averintsika zay ho averintsika zay miainga am'le logo vaovao satria eo ny atantsika hoe tena manonja miaraka tsika ho averintsika le izy miaraka am'le logo vaovao mapetraky tsika indray zany tena hoe anao karazana zavatra anankiray indray tsika hitana taratra fa tsika io dia manonja miaraka zay zany ny zavatra apetraka satria ohatra mifanabarabara manko ao anatin'ity tantara ty dia apetraka ao aloha zay fa mbola ho azavaina aminareo mendalana zay zavatra hoe ahoana ny anaovana azy fa ataoko anaty farangososina fotsiny ny zava-dehibe zany tamin'ny zavatra nataontsika tao anatin'ny roa andro sy tapany mahery kely teo tsika roa andro sy tapany ny tena hoe nanaovantsika ny antso nanairana anareo zany mba hitodika ty amin'ny mpanakanto fa trapasairana na mpanakanto malagasy noho zareo zay tsy miasa de namaly nareo nanohina ny antso nareo zava-dehibe zay ary zay ny tena isoranay nareo fa lay antso eo ihany ny fanomezana eo ihany satria nataontsika ary hoe nomena varoloko tapo isanisan'ny reo mpanakanto tafiditra ao anatiny atao hoe mpanakanto ny mpihira ny tête d'affiche zay hoe le tena le mihira fantatsika ohatra zany raha mitentsika hoe ohatra zany hoe tarika le izy de misy am'le mitarika ohatra miteny hoe tsarika rebika de misy mihira fa misy koa mitendry de misy ndray raha ohatra ka hira raha ohatra hoe anankiray fotsiny izy ohatra hoe onja ty nondy de ionja no mpihira lead vocal eo zany sady hoe izy ny tête d'affiche fa misy mpiaramira aminy cœur hotsika misy mpitendry ao dia reny rehetrarehetra reny ny atao hoe mpanakanto tsy voatery lay fantatra iny ihany fa misy maromaro ny mpitendry sy sisa de tafidra ny mpandihy reo zany mbola ao anatiny atao hoe mpanakanto satria mozika le nresantsika iny zany de reo rehetrarehetra reo no nisitraka an'izay zavatra menareo zay de zay moa le mibarabarainy avy any amin'ny sisiny ny avy any ambadika fa tsika zany tsy nandray an'izany akatezerina fa de ndraisitsika mpitsikitsikiny reny de voaprofo izy iny fa nanohina ny antso ihany koa mpanakanto nandray ny zavatra avy any aminareo de reny mpanakanto rehetrarehetrarehetra reny no misitraka an'ireny zavatra reny zany ka lay fanomezana eo ihany fa nanataontsika hoe roa gony isan'olona na efatra gony isan'olona ary tsy havita amin'ny fiainan'ireny mpanakanto reny ny fanomezana geometrika fa karazana fanalefahana an'izay vesatra zay ataontsika hoe fasairanana vokatry lay fepetra ndraisina tamin'ny fisiny valana retina zay fotsiny fa ny tena zavatra ilaina dia ny fahafahan'ireo olona reo miverina miasa ara-dalàna ohatry ny teo aloha
mba tsy aikinany amintsika satria ireo nge tsy niakina tamintsika fa olona nanana ny antonasany nazavy fa ny olo fepetranapetrak ny fitondram-panjakana dia tsy niasa izy dia zay na tonga n'ilay antso na alefatsika tamin'iny zany hoe etotsika dia milaza mazava mpitondra fanjakana hoe raha milaza fa tia ny mpanakanto malagasy nareo a dia aza atao fitiavatena noho ny fitny fahatongavan'ny fetim-pirenena fotsiny no anokafana sy hoe ilazana fa ny ena ny tahany tsy fahasalaman'ny malagasy manoloana mivalana retina mba hahafahanareo mipotra fa ataovo karazana fanohitra anankiray ahafahan'ny olona miverina amin'ny asany andavanandro ka afaka mitady daholo ny olona rehetra dia manatentsika zany mivaliny avy ampitondra fanjakana hoe iverina amin'ny asan'ireo mpanakanto reo satria zay ny tena mamahany olana ary ny anankiray dia ity tena goavana atao anatin'izay dia ny fahafantarantsika fa misy mpanakanto vitsivitsy zay nomeny ny fanjakana vola na nonerana ny etsika zay tokony ataony a noho ny fisiny ny fepetra ary tsy vola kely fa valy tapitisa ary ny an'ny mpanakanto anankiray noho izany a dia nametraka tsika hoe aza sina tombo sy aly io fa aleo hitovy mmpanakanto rehetra ka ny takina zany nanomboka tamin'iny ny sininy iny fifankahitana tamin'ny mpanakanto iny dia ny iverena ny mpanakanto amin'ny asany sy ny ijerena ihany koa an'ireo mpanakanto hafa fa tsy ireo vitsivitsy ireo ihany fa raha zay ny tsy taza maso zay ny tsy hitatsika dia ho tongotsika anao ny ampamoaka hilaza hoe reto avy le mpanakanto no tsongaina ary ny angarana tao anatin'ilay fanampiana nomeny ny fitondram-panjakana zay zany ny zavatra napetraka tamin'izay ka zay ny tena ataontsika hoe dingana ngeza be tratratsika tao anatiny ny tolotanana iny zany a nahafahatsika na tsapa fa tena hoe ny mpanakanto mihitsy no efa velo taraina ary reo izy ireo tsy nisitrika izy tsy niafina fa nasany seo vatana dia zay ny nampitahtsika niafatra ny ampitondra fanjakana ny tompona andraikitra hoe jereo nareo reto mpanakanto reto mazava ngamba niafatra nampitaina tamin'iny a dia miandritsika zany ny avy amin'ny fanjakana ny amin'ny famahana ny olany mpanakanto amin'ny famerenana azy miasa zay aloha famahana ny olana voalohany a ary ny tsy anaovanareo a mizana tsindrinila amin'ireo mpanakanto reo dia zay zany ny zavatra nampitaina tao anatin'le izy a minitsika fa tonga zay afatra zay ary isorana ny fikarakarana nataony mambe sy ny namany nanao an'izay ataontsika hoe fampivondronana mpanakanto tao anatin'izay hoe resaka tolotanana ho an'zareo zay makasitraka makatelona fa afaka mirahina tsara ny mpanakanto ninninona zany a fahasamihafana ary eto dia mbola manamafy fisorana ihany koa tsika ny président Marc Ravalomanana izay tonga foana ary nanotrina foana ny mpanakanto tao anatin'izany a fanaovana ny tolotanana zany isan'izany koa ny anivon'ny bureau politique fa tsindriko a ny pasteur Edouard zay tonga foana izy na tamin'ny voalohany ny alarobia na tamin'ny asabotsy teo zany nanotrina ihany koa ny mpanakanto a izay iverina zany fa zava-dehibe zay zavatra rehetrarehetra sy dingana atao amin'ny fanotronana zay tsy ny politika no ratsy ary tsy ny politika ny miditra ny fiainam-mpanakanto fa masamy olombelona dia mifanotrona mifanome voninahitra zay ny atao hoe fahaizana miara-miaina ao anatin'ny fahasamihafana zay ngamba no zavatra azotsika omena sy ampahafantarina ny mpiondana Miara Manonja tamin'ny ezaka ngezabe nataon'izy ireo a fa dia manantitra ny fisaorana sy fakatelemana ho atsika rehetra tsy akanavana na avy aiza zany nareo nanao andreny na avy eto tanindrazana na avy any ampitan-dranomasina dia makasitraka nareo era-poeran-tsaina indrindra fa lay nanome an'ilay dimanjato tena isaorana kindria mahafinaritra be mihitsy le finiavana ary dia makasitraka makatelona ao anatin'izany a rehetrarehetra izany zay ngamba ny mikasika an'iny fa hiditra kely amin'ny ampahany fotsiny tsika amin'le resaka fanakana ny zandary ny président Marc Ravalomanana tapaky vetivety ianao tapaky vetivety namana fidèle amin'izao tsika fotoana zao a dia tapaka tanteraka ny radio MPS sy ny télé MPS tapaka tanteraka tsy maheno mihitsy nareo zany a araky ny eninay zany dia hoe tapaka ny jirama eny ambony tsimbona zay ono fa dia iangaviana zany ianareo a anaraka ny AZ radio 101.8 101.8 a AZ radio a maheno tsara mazava tsara mandeha izy mandeha tsara ny AZ radio ny MPS no tsy mandeha dia iangaviana ianareo zany a hivadika eo amin'ny 101.8 a zay nanaraka ny 95.4 teo na ny télévision MPS
zay zany dia raha sanatria moa tena tsy maharaka mihitsy nareo misy nireo diffusion a amin'ny enina sasany ariva misy any koa ny eny azed ny mbs amin'ny fito ariva io anareo rehetra zay manaraka amin'ny fandarana moa zany dia azadino hoe rehefa tsy mahafaka mihaino amin'izao fandarana mivantana zao nareo a dia afaka mihaino an'le famerenana zany indraindray le izy misy mandefa ihany ndraindray atoandro ny mbs mandefa ihany rehefa orina ny vavao amin'ny atoandro kanefa amin'ny enina sasany ariva misy a orinany amin'ny fito ariva misy a orina vavao a na amin'le vao maraina iny koa le amin'ny firy maraina iny amin'ny efatra maraina amin'ny efatra maraina koa le hoan'ny olona amin'ny fo maraina reny a mbola mandeha ihany koa ny eo amin'ny televisionna mbs zany marina kely le azeda teo mandeha ve jesy mandeha tsara efa nahazo koa tsika mandeha tsara mihitsy ny azed radio zao tsika amin'ny teny zao dia io moa zany araka ny tenentsika foana hoe misy zavatra tsy miankina amintsika eto amin'ity plateau ity atao tsy miankina amin'ny technicianna ty amintsika fa dia tsika rehetra fotsiny samy mahafantatra zany hoe reto filaharana reto radio sy télé miaraka amintsika reto a mampita anazy ny azed radio ny mbs rehefa tsy mandeha ny mbs mihainao ny amin'ny azed tsika dia zay zany dia zao izy ty a tamin'ny sabotsy teo zany efa tonga ny artiste atao amin'ny QG Belair dia zay moa zany mandamina an'le izy eo a dia mifampiantso amin'ny président Marc Ravalomanana dia izy ho avy a andraso kely a fa ho avy a dia farany izy niteny tonga dia atomboy fa mbola misy problème kely fa ho avy a fa izy zany tsy niteny aloha hoe inona le olana fa tonga avy any izy afo ny tanteraka tena tezitra mafy izy tena nalahelo amin'le zavatra nahazo azy iny moa zany ho azavainy le namana solombavam-boaka ho avy rehefa aveo le izy fa le zavatra nitranga zany a misy ampahana vidéo ty arahantsika hoe ohatra zao le zavatra nitranga nalaina avy amin'le tômobila taoriana ny tômobila le V8 eo aloha io zany tômobila président Marc Ravalomanana nitondra anazy dia le tondra le sombamboka avy atoriana zany a tia nahazo an'le sary ty a dia io no alefatsika le izy a ho jerenareo zany a hitanareo a amin'ny alalan'ny atambajotra tserasera sy amin'ny fahitalavitra moa zany fa le fahitalavitra tsy nandeha dia lasa tsy hita amin'ny fahitalavitra fa any amin'ny tambajotra tserasera zany tsika mahita an'le tsara hoe io le zavatra nitranga ary mety zay nanapany an'le fahitalavitra satria manana olana izy raha vao mandeha amin'ny fahitalavitra io zavatra io fa any amin'ny redifitsika zany mety mahita an'le izy zany dia andao arahantsika aloha zay a alefa sary desia Leva sara. Inona moa le antony anakana le vidéo? Ah? Dapat dulu, sana dulu. Così le tenevi la fame di stare l'esatarmo così a fallo una funzionare Farà mzana zany dia manino? Tsisy mitezana taratasy ny ina vanina izy. Io moa dia mizana. Zay izy rehefa tenenganareo teny. Tsy tako azonareo sara iny? Efa azo vidéo. Leva tonga dia leva. Dalana zany io zavatra io a na manahoana fantatry ny zandary hoe izy ty mandeha ty satria io ne vao mijery an'le escorte ianao dia fantatra hoe izy le olona hoentin'le izy eo hoe dia zay mihitsy zany le natonga ny président Marc Ravalomanana tena hoe tezitra faratapony tao anatin'iny zavatra nitranga iny satria la izy efa fanahinina efa fantatry zareo fa nakany izy dia fanahinina mihitsy le izy atao a mba entina anaovana karazana intimidation raha ny tena marina koa zay tena hoe mety manana heritreritratsy mihitsy aza angamba hoe te hanao élimination physique mihitsy a fa mety hoe ny salasala tao anaty dia izy zandary rehefa avy eo no manao communiqué tsy maintsy miaro tena ka manadio tena ao anatin'le zavatra mitranga ka nefa le olona
zay mandeha dia fantatra tsara hoe vao mipotra fotsiny a nety raha va mijery escorte ianao a fantatra hoe pan zany mandalo zany PRM zany mandalo zany PM zany mandalo zany ny PS zany ny ministre manko tsisy escorte any tena marina raha tsy ministre ny polisy polisy a no manao an'izay ministre ny polisy ma zany any zareo ny lalana dia manao an'izay ny ministre ny polisy zavatra ohatran'izay zany no zavatra mitranga fa reny zany tonga dia fantatra koa am'ireo le hoe itya ny escorte président Marc Valmana ka na inona tao am'bile tengena na inona zany miova le ao aoriana le ao aloha iny tsy miova iny zany tonga dia fantatra na ny laharany na ny paoziny ary hoe ty le izy fa zay mihitsy lay fanahinina atao zany ao anatin'le zavatra ary eo le hoe ny tsy fanekena an'izay ozy dia miteraka n'lay avy aty am'tany filaminana na ampiasa hery efa misy kadra angamy fampiasana hery fa tsy an'izany fampiasan-kery mandehandeha ho azy zany io tsisy an'izany ka tezitezitra eo anao dia tonga dia opokanao basy fa na io mpanao fihetsiketsehana io ary rehefa ho ampiasana hery tsy maintsy mbola omenao fampitandremana zay vao afaka mampiasa hery anao zany hoe misy préfet eo na solotenan'le préfet manao ny asa mahasolotena-panjakana azy mandeha misolo azy eo zany miteny manome fampitandremana zay vao mampiasa hery le mpitandro filaminana tsy ampiasapiasaina fahatany zany io hery io raha tsy hoe any amin'ny dahalo sy ny olona hoe mpangalatra zay izy zavatra hafa fa ity olona tsy dahalo tsy mpangalatra dia efa fantatra zao ny sata filohan'ny repoblika teo alohanazy tsy ahoana moa ny tsy afantarany zandary an'izany andraikitra sy adidy tokony ho raisiny mifanandrify amin'izany maître ny tena tsika moa zany tamin'ny sabotsy zavatra hitatsika zany moa zany dia tao anatin'le ataontsika hoe lanonana na cérémonie tsotsotra zay natao tamin'iny fanaovana tolotanana ho an'ny artista iny no tonga ny Flora Valmanana izy moa zany efa niteny tamitsika hoe ho avy ihany ary anome voninahitra andreo artista zay tonga ireo fa dia te hifanatritava amin'ireo olona reo ny andro isika satria ny fotoana efa nandeha any fa efa tonga kosa izy tena marina hoe nandrivotra be teny zay nandrivotra be ary natsika raha samy taitra daholo tao anatin'izay satria atezerana sy alahelo ny zavatra andresany teo na le mpanakanto tonga teo raha somary gaga satria zareo zay maro tamin'ireny sambany vao nahita président Valmanana tonga dia izy tezitra izy tena hitany dia tabataba izy zao zavatra antranga ohatran' zao ny tantara teo moa hitantsika tany amin'ny anao manjery zay nijerentsika sy anaty YouTube any le izy fa rehefa somary ny nangatsitsika ny fony rehefa ny kalma izy dia nanazava amin'izay hoe zao ny zavatra nitranga za ozy izy maiky hamonjy anareo aty amin'ny belera maiky hamonjy anreto mpanakanto reto fa natao zay fomba rehetra nanakanana na tsy andehanako hamonjy anareo eto zay zany le zavatra tiany tenenina teo fa ny zavatra mifangaro tao anatin'le izy zany ny namana zay ho avy eo rehefa avy eo no hitantarany zavatra niainany zareo fa ny hitatsika kosa no resantsika zany fa tsika eto zany zao dia hiezaka indray zany hitiresaka an'le hoe le fanamarina tena taon'ny gendary eto moa zany le gendary hatramin'ny sinisaigy dia miezaka foana nanao ny zavatra tsy fanao ny olona teo aloha tamin'ny taona 2024 zany ny ataontsika hoe tanaty teteza mitatra dia nanao zay tiany natao saiky tamin'ireny fotoana ireny na tsy saiky ary izy fa nanana ny anjara ndraikyn'izay tena hoe izy ny rôle zany tamin'ireny zay fomba ratsin'zay zay mamenatra ary mamofady ary ndreo namandreo nge be dia be sao dia verina fa hoe ireo namany gendary namany hafa maro reo na rehefa tranainy efa sotronoana na mbola perinasa so everina fa hoe miombokevitra aminy foana isan'andro fa ireo namandreo dia tena mitezitra aminy ary tena mampita ty amintsika mihitsy hoe tsy maninona fa lazao ao anatin'ny fandarana Miara Manonja fa zay tsy miombokevitra amin'ny saiky sy ny zavatra ataony io mihitsiny fa manabarabara ary manao tsinitsinina manosy ny asiny mahagendary mihitsy ny zavatra ataony na ny fomba fiakanjo sy ny zavatra fihetsika zay izy efa misotro ronono dia tsy afaka miakanjo na fomba fiakanjo ny hatramin'izay raha na mbola tsisy ny sotro ronono ary dia fa nanao fihetsika manao extravagance ohatra ireny zany te ampiseho zany izy hoe izy ny tena hafa mihitsiny fa efa nisotro ronono tamin'ny 22 décembre tamin'ny 12 décembre dia hatramintsika amin'te zao zany izy moa satria izy namana akaiky ny filoham-pirenena dia reny zany le mieritreritra hoe intouchable dia mbola manao ny tsy fanao ary misolelaka
am'reny le fisolelahana moa zany dia atao fomba ohatr'ireny a dia mamme baiko ary mampananao foana nyreny zandary reny. Eto moa zany dia teny matezitra le zandary sasatsasany rehefa miresaka an'izay hoe zandary kely. Le zandary kely ampanaovana ny andraikitra ohatran'ireny no mananao foana satria matahotra mbola mieritreritra carrière hoe za adjudant dia mbola hiakatra grady ao aoriana za caporal misy officier mihitsy amin'ireny zavatra reny. Le jerevako teo zay le sary tsinona tamin'ireny rehefantsika teo ohatra misy officier ao anatin'le izy zany. Le tena nitabataba anankiray iny moa zany iny nitenen'ny président Ravalomanana hoe adjudant sy ny sisa zany fa na nisy officier eo a ny zavatra mitranga dia izao ianao na officier indrindraindrindra ianao zany tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny gendarmerie dia modely ho an'ny namany rehetra zay feheziny. Ary tena hoe tokony entitra mihitsy ny amin'izay fanaovana ny andraikitra zay na ny fomba fiakanjo na ny fomba fiteny na fomba fihetsika. Ary io fitaovam-piadiana io a tsy ampiasaina fatantany marina fa hoe gendarme dia hoe gendarme tondra basy foana zany ny zandary. Tsy maninona zay nafantarana zandary. Tsika moa zany dia nangala tahaka ny frantsay hatramin'izao tsika dia mbola mitazona ny rafitra anankiray gendarme io. Fa le fomba fanao mihitsy no resantsika ary kehantsika eto hoe mandoto ny mpitandro filaminana manontolo satria ny olona rehefa miresaka dia miaramila mpitandro filaminana ao mitambatra ao daholo anatin'ny gony anankiray daholo zany mpitandro filaminana dia ny mananao foana sy manao zavatra ohatr'ireny. Eto tsika dia za moa zany dia tena miteny mihitsy hoe tsy resaka fitandrona filaminana no nataony zandary tamin'ny sabotsy nataony tamin'ny président Ravalomanana sy ny délégation ny cortège zay niaraka taminazy fa acte terroriste. Tena terrorisme ary tsy intimidation kory satria araka ny teneninao teo hoe misy mieritreritra ny nanany teanao an'izany élimination physique président Ravalomanana dia mitady loza ozy izy za dia tena mena loza fa tena mitady loza mihitsy satria reny basy reny tsy atondrotondrotra any amin'izay toina anaovana anazy fa nampianarina daholo an'izany fitazomana basy zany a ny mpitandro filaminana. Ny civil raha mahafantatra hoe zao ny fanaovana an'ireny basy reny a tsy mahazo atao atondrotra any amin'ny olona zany mihitsy na rangaranga toy ireny reny basy reny. Fa le fahalalana mihitsy zany hoe le filoham-pirenena teo aloha ancien président de la république eto amin'izay zany no resantsika le hoe le sata misy lalàna mifehiny zany sata manokana ny filoham-pirenena teo aloha na sy ny lehibe ny firenena teo aloha zany ancien président de la république sy ancien chef d'état. Lalàna zay navoaka ny filoha ankehitriny tamin'izy mbola teo amin'ny toerana lalàna 2013-001 io ny lalàna voalohany navoaka tamin'ny 2013 marina fataty amin'ny volana juillet le izy a no promulguena sy nivoaka tany amin'ny nandalo tany amin'ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana zany hoe ara-dalàna mifanaraka ny lalam-pandrenana fa ny filoha ankehitriny nanao an'io lalàna io loi 2013-001 io zany dia mikasika ny privilège statutaire des anciens présidents et des anciens chefs d'État. Zany hoe ny tombontsoa avantage sy ny privilège moa zany misy zavatra kely mahasamihafa anazy zany ao anaty amin'izay fa resantsika ireo tombontsoa manokana ho an'ny filoham-pirenena teo aloha sy izay nitatana amin'ny firenena teo aloha zany chef d'État dia resantsika amin'ny lalàna dia mazava tsara ary indrindraindrindra mpampiatra ny lalàna dia misy fiteny frantsay hoe nul n'est censé ignorer la loi. Ny olona rehetra dia tokony malala ny lalàna rehetra fa surtout fa indrindra zany mpitandro filaminana zany zay manao an'io asa isan'andro io dia ny zandary zany loha laharana mila malala an'izany ary tokony malala an'izany tsy maintsy malala ny lalàna zay mifehany firenena mifehany zany filoha teo aloha zany mifehany zany andraikitra zay sahaniny zany ka mana inona communication fanamarina tena zay nataony ny seg na ny gendarmerie dia vao maiky reny zavatra reny a mandetika anareo satria ny olo-tsotra raha tsy fidiny anazy ny tsy malala lalàna fa ny zandary zany tsy maintsy malala ny lalàna velona eto amin'ity firenena ity fa indrindraindrindra mikasika an'izany filoham-pirenena teo aloha zany
ka miteniteny foana ohatran'ireny zany ny zavatra ataonareo a manala baraka ary manabarabara ny asiny zany gendarmerie zany ny filoham-pirenena manana ny sata manokany maha-filoham-pirenena anazy amin'ny alalan'ny lalàna zay navoaka ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany tsy taty amin'ny androny Jona ary mampianina na taty amin'ny taona taty aoriana zao nanaovana io lalàna io 2013-001 fa tamin'ny andronao satria efa nieritreritra zany filoham-pirenena amin'izao tamin'izany fotoana andro zany hoe rehefa mialeto a dia inona no cadre juridika na cadre légal zay ifea fa mambe le filohan'ny tetezamita dia lasa olon-tsotra fotsiny avy eo dia izay zavatra resana eo resaka resaka statut privilège statutaire io moa zany mazava tsara hoe ho an'ny filoham-pirenena teo aloha rehetra mazava tsara zay tsy adikevitra zay ary raha tsy mahay an'izany ianareo mpitandro filaminanareo zay manaonao foanareo dia mijereva ny internet dia efa hitanareo io a dia teneno lehibe anareo fa mampananao foana ary mampijabaka anareo manala baraka zany ary ny communauté internationale tsy nalala ny zavatra mitranga tamin'ny sabotsy iny ary mbola tianareo tohizana satria na omaly ary mbola nandehananareo eny Amerika Siny androany mbola ho altaonareo ihany koa eny faravohitra sy inona mbola resantsika rehefa avy eo zay fa ao anatin'io lalàna 2013-001 io dia mazava tsara vo article voalohany article premier dia efa hoe natao ho an'ny filoha teo aloha filohan'ny république teo aloha sy ny chef d'état reny chef d'état reny moa zany tsy mifidiana fa nitendrena tamin'ny fotoanandro ny tsy valam-paratsika fa ny zavatra resana ao anatin'ny chapitre voalohany dia mazava tsara hoe chapitre faharoa hoe privilège sy ny avantage ny tombontsoa sy ny zavatra tokony homenan'ireny filoha teo aloha reny a dia ny filoham-pirenena ny article 3 ny filoham-pirenena teo aloha manana mahazo an'izany tombontsoa zany ary ny vadiny raha sanatria maty le filoham-pirenena dia mbola manana an'izay privilège et avantage zay azo ny filoha-le vadiny teo aloha zany fa ao anatin'ny article 5 dia ray voalohany ary apatsahivina antsika fa manana zo manana privilège ny filoha teo aloha manana détachement militaire misy miaramila 12 détachement militaire de 12 éléments nidikan'izany manana garde de corps manana n'ireny mpitandro filaminana miaro azy ny filoham-pirenena teo aloha miaro azy pour sa sécurité ozy izy ny voalaza ao anatiny ty lalàna ty et sa protection pour sa sécurité et sa protection manana olona 12 izy mpitandro filaminana détachement militaire permanent zany hoe na andro na alina miaraka amin'ny filoham-pirenena io na miambina ny tranony na miambina ny tanànany sy ny fianakaviany miambina ny tenany miaraka amin'ny foany ireo zay aloha zany ka raha ohatra ka tsy hainareo zany a dia menara ianareo fa mba ampianareo any ankizy fa mananao foana ohatr' zany ny faharoa manarakaraka an'izany dia ao anatin'io lalàna io dia ny vadin'ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena sy mivadiny filoham-pirenena teo aloha koa manana an'izany atao hoe passeport diplomatika ihany koa zo fototra zo azony zany ao anatin'io lalàna io dia miverenako kely le resaka hoe rehefa mandeha izy ao anatin'ny ataondray zany hoe avantage tombontsoa manokana ny filoham-pirenena teo aloha dia manana ny atao hoe zo liste civile ny dikany hoe liste civile dia misy vola zay omena n'ireny filoham-pirenena teo aloha reny a hoentiny mampandeha ny raharaha zay misahanina satria filoham-pirenena teo aloha zany izy mbola manana ny asany ihany koa ary manana an'izany filana izany na dia tsy PDPR le vola manana an'izany liste civile zany izy a manana zoan'izany maison civile zany manana trano civile liste civile zany dia vola omena anazy ahafahany mampiodana ny fandehanan-draharaha amin'ny mahafiloha teo aloha anazy manana zo izy manana avantage manana tombontsoa manana chef secrétaire manana secrétaire anankiroa manana mpiasa trano anankidimy manana chauffeur anankiroa manana fiarakodia anankiroa ny ray dia fiarakodia de prestige fiarakodia de prestige zany hoe tena fiarakodia manan-kajy oentina amin'ny fotoana tena hoe
goavana be misy fanasana raha misy 26 juin de reny fiarakodia tsara tare reny nomeny anazy tsy le kadiaka aloha tsy miady ho an'ireny kadiaka reny izy fa manana zo avantage tombontsoa amin'ny 4x4 ihany koa izy zany rehetra zany a anisany tombontsoa zay azo ny filoha teo aloha ary tsy izy no namorona an'io fa lalàna navoaka nga iandry rajoelina io ary izy no niady an'io fa izy indray zany ty tsy manatanteraka dia hitantsika ny zavatra mitranga maninona ozy izy filoha Ravalomanana tamin'ny sabotsy maninona raha ohatra ka tsy ekenareo indray io lalàna io dia foaniny andray io lalàna io satria efa lalàna promulgué io lalàna efa manan-kery io efa mivoaka tamin'ny volana juillet 2013 dia mananao foana ohatr' zany zay lalàna zay fotsiny no ahitantsika hoe lalàna nataony nga iandry rajoelina ohatra n'le statut de l'opposition ihany io hitsakitsahany io satria nanao anatin'io lalàna ray manontolo io raha tsy misy tanterahany afaka manontany ny filoha Ravalomanana antsika hoe inona momba zavatra ny tanterahany ty fitondrana ty amin'ny zany avantage et privilège azonao zany meny tamin'ny fotoanandro ny filoha Jona Mampianina no nameny reny mpitandro filaminana reny fa nilana vanina hatramin'ny petrahany nga iandry rajoelina eo amin'ity fitondrana ty ary ilany anaovany antsojay isan'andro san'andro eo zay zavatra zay no mila veritsika eto hoe raha misy ny lalàna dia tanterahany zany ary ny olona manatanteraka ny lalàna voalohany dia sy mampanaja ny lalàna voalohany dia filoham-pirenena zany izy no garant ny sécurité ny ancien président izy no tompona andraikitra voalohany amin'izany ka raha ohatra ka tsy voafehinao saika anjaranao zany mandraindraikitra amin'izany fa ianao ny tompona andraikitra voalohany zay tsy telana na iza tsy le gendarme kely ery amin'ny arabe ery akory nandeha hifamalina sy edina sy ny sisa zatra hoe zatra miady etsena sotr'izany fa tsy malala an'izany amin'izao tsika miteny zao na ianareo ary mahafantatra ny fisiny io loi mikasika ny privilège statutaire des anciens présidents dikan'izany tanterao araka io dia ajao io lalàna zay nataonareo io ajao ny teny ny zavatra natao ohatra n'ray mifanajana hoe teny natao ny teny nataonareo nge tsy najainareo hatramin'izao hoe tamin'ireny fotoanandro naovana propagande reny hoe avelako malalaka ho chef de l'opposition ny filoha Ravalomanana rehefa lany aho dia avelanao malalaka ve izy zao avelanao malalaka ve izy zao araka ny teninao teritery isan'andro san'andro atso zay acte terroriste ny zavatra ataonareo ary zay tena manà mihitsy hoe tianareo hiaviana ve zany resaka élimination physique zany manelongelona anareo tanteraka le filohan'ny mpanohitra na inona tenenareo ao anatin'ny lalam-panorenana dia mazava tsara hoe izay manana ny vato be indrindra aoriana ny fifidianana solombavam-bahoaka no lehibe ny mpanohitra ka na tsy omenareo anarana azy areo anarana io na tsy mety na tsy ataonareo ara ny décret d'application les lois sur le statut de l'opposition dia efa de fait et de droit no ny fisin'ny disposition constitutionnelle zay milaza fa lehibe ny mpanohitra izay manana vato be indrindra taoriana ny fifidianana sombam-bahoaka fa na izany na tsy zany ary manana ny légitimité ny filoha Ravalomanana satria izy no faharoa taoriana ny filoha lany ankehitriny tamin'ireny fotoana fifidianana filoham-pirenena reny amin'izany ary mbola resantsika foana hoe tsy lany ara-dalàna ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao fa lany tamin'ny doublon dikan'izany misy olona be dia be efa misy roa tapitrisa mahery ny olona nifidy ny filoha Ravalomanana manana ny izy no manana légitimité ao aoriana ny filoham-pirenena zay lany tamin'ny doublon dia zany ve ny zavatra resantsika hoe tsy malala me fotsiny sady sorena mahita an'le gendarme teny hoe ohatra ny olona rehetra tsy maintsy sarotra vaina sy inona fa inona ny dikan'io lalàna io natao an'izy io lalàna 2013 001 io ho an'izy io antania an'le saika zay ny traité ny mpanohitra sy mpitondra fa hoe tondrina ho aniza zany io iza ny tondrina eto amin'ity fireneny ity natao hoe ny iza ny lalàna io ho amin'ny babakoto sa ho an'inona mihevitra ny olona ovomanga sy mangahazo aza mieritreritra foana fa eo foana nareo mandrabatapitra zao tontolo zao efa kely sisa ny ananan'ity fitondrana ty efa kely sisa fotoana iainanareo dia mahaiza miaina satria iverina any amin'ny fiarahamonina aveo zavatra anankiray
tsindriana ao anatin'le izy dia le eo amin'le fahafahany filoha teo aloha manana élément miaro anazy a izay ny fitondram-panjakana no manome an'io. Reo élément avy any anivon'ny bataillon a izay natokana hiaro an'ireny a olom-panjakana ireny. Dia manana fahafahany reo olo reo a mitondra basy satria miaro personnalité zany izy dia mitondra basy koa reo zany. Tsy le zandary manao an'le PR na saina manao an'le fisavana rery ny manam-basy fa ilay miaro an'ilay personnalité koa dia mitondra basy ary afaka mampiasa an'io basy eny an-tanan'io a rehefa tsapany hoe voatohitohina ny ain'le olona arovany. Dikan'izany zava-toza lay fanondrotondrona basy ataon'le mpitandro filaminana raha sanatrian'izany ka tsapan'lay mpitandro filaminana zay natao hiaro an'ilay filoha teo aloha fa manohitohina ny ain'lay olona arovany dia fantatrareo hoe inona zavatra mitranga zany. Zany hoe lasa ifampitifitra ny samy mpitandro filaminana noho ny fihetsika tsy voahevitra ataona mpitandro filaminana zay mandray baiko hanao an'izay fisavana zay zavatra tsy tokony atao ho an'ilay olona hoe satria ilay mpiambina zay miaro an'ilay personnalité fa mahafantatra fa olona manana sata manokana io tsy tokony ho voasava na ho voasaka ny mpitandro filaminana eny an-dalana. Noho izany a raha ohatra ka tsapany fa manohitohina ny ain'ilay olona arovany ilay fihetsika ataon'ilay mpitandro filaminana dia afaka mampiasa an'ilay fitaovam-piadiana. Dia omenao tsiny ve zany ilay mpitandro filaminana zay nasaina niaro an'ireny olo ireny raha manao an'izay izy rehefa avy eo tafiditra ao anatin'ny asany tanteraka ary ety ny tenentsika hoe zoan'ireny olo ireny ny mampiasa an'ilay fitaovam-piadiana eo aminy koa. Ohatra ny tenenan'ny zandariny hoe zay ozy ny mahatonga an'ilay mpitandro filaminana ampiasa ny fitaovana eny am-pelantanany a rehefa ohatra ka misy ny tsy fanekena n'ilay fepetra ohatra an'izay hoe hisavy zareo nefa olona tsy tokony ho savay dia ao anatin'izay zany a no mahatonga le hoe manana an'izay zozay koa ary le mpiaro dia ifampitifitra zany. Zay ve zany ny mety eto fa ny any apetrako dia tsotra mety raha ao anatin'ny zavatra ohatran'ireny a nareo manandrana foana tena andramanareo foana izy tena ataonareo any amin'ny faratapo mihitsy hoe inona ary zao no tena atezitra an'ireto mpanohitra reto a ahatonga an'ireto a hitroatra fa feno ny kapoaka. Dia tsika zany eto mametraka foana hoe misy fetrany ene le fandeferany fa aza manjeny andro lava fa raha tonga zay patsaray tsombivavy zay tsy ho zakanareo ange ny fetraikany. Averiko foana ty teniko ty nisy mpitandro filaminana foana teto tamin'izay krizy nandalo teto Madagasikara ary niary mpitondra foana ny mpitandro filaminana indrindra fa io zandary io foana ny miaro farany an'izay mpitondra naongan'ny olona teto. Zandary foana ny nanahirana teto fa tsisy rafitra hafa zany rehefa hoe ananara zao hoe dia iza ny farany ny zandary ny tonga farany ao anatin'le rehefa mivadika manko dia tonga ihany avy eo a tonga tsy lemma ihany makamaka an'le volotany dia avy eo hoe niova ny tantara e fa ny matetika ny polisy sy ny tafika reo manaraka ny heritreritry ny vahoaka foana rehefa tofoka ny vahoaka feno ny kapoakany a ny tafika sy ny polisy manaraka ny misy vahoaka fa io zandary foana ny farany tratra farany manidrano amin'le miaro be fahatany an'le mpitondra zany na mety na tsy mety ny ataony. Dia zay zavatra zay namarin'ny tantara foana zany teto na iza ny tondra fa tsy misy mpitandro filaminana ka matohitra vahoaka tezitra zany na manambasy firikilao ary. Za moa io zany mahita fanampim-baovao a misy sambo tonga any a Toliary amintsika miteny zao. Io sambo tonga io a mitondra vanja dia apetrakitsika amin'ny fanontaniana satria atao inona zany le vanja. Zay zany ny zavatra mampametra-panontaniana antsika eto hoe ny anaran'le sambo a sambo MV Pacific Dawn mitondra explosif izy io zany a 12 conteneur ny entin'zareo any Toliara le izy zany amin'izao tsika miteny zao. Dia hoe ny vaovao tsy lotsofina zany a andrasantsika mifanamarina ny tompona andraikitra hoe anaovana baly eo. Zay zany le izy zay zany no any ka hitantsika eo fa rahantsika ny fanazavana hoe ainareo ve mampiasa an'le izy rehefa avy eo amin'ny tokony asany any amin'ny dahalo sa aty amin'ny vahoaka indray zany ny atodika rehefa avy eo.
fa apetraka foana le teniko hoe na iza nitondra teo tsy natohitra vahoaka zany ny mpitandro filaminana rehefa tezitra io ary tena zava-doza mitranga amin'izay fotoan'izay ka lay fandrangitana tsy misy fiafarany nareo miteny hoe okazay fandrangitana fa mazava zany zao aloha dia nareo ny manao azy ka apetrako ty teny anankiray ty ho atsika izay fomba ny président Marc Ravalomanana satria rehefa makany afaravoatra tsika dia savasavain'ireo hoe ohatrany hoe fady zany makany afaravoatra zany dia iteny aho anareo mpitandro filaminana indrindra ho an'ny zandary rehefa zay ny tianareo dia omenay raha raso omenay asa tokoa ny ianareo fa ho arindranay zay dia ataonay misesy makeny afaravoatra daholo io pomba amin'ny président Marc Ravalomanana io a miditra manao bonjour any dada dia mivoaka miditra manao bonjour dia mivoaka dia misavinareo amin'izay dia mahazo to misava fa ataony amin'ny lahatra avy any ambany any io avy any ambony rany miakatra teke andeha hanao bonjour fotsiny diany io a dia eo nareo misava an'ireo misava dia mivoaka misava dia mivoaka ka rehefa tia hisava ihany nareo ko ka le ohatra ny tena manafotoana kely zavatra ataonareo satria nareo ihany no miteny ahoaka ny fandrangitany dia omenay raharaha nareo raha tena hitady fa oaka izay le mifandrangitra mihitsy fa izy tiany zahay eto no miteny magaga tsika isaky miteny dia hoe aza maika amin'ny fionganan'ny mpitondra fa jereo aloha ny zavatra tsy mety ataony fa ny zavatra misy ne rehefa tena jerena le mpitondra reny ohatra mampiazakazaka ny atezitra ny olona dia hanongana anazy dia zay tsy azoko mihitsy zany hoe fa inareo ve ahoany tena tsy fantatro a misy zavatra tena tsy ohatrany hoe mieritreritra nareo fa io gasy io zany dia tena concombre sa nareo manao anjakatiana tsy mahay baskety na mahay manao hoe mahay milaza ny rosy tsy mahay golf tataraiko anao kely zay tatary zay veto zao zany zavatra nisy nanao tsingeritaona ny radiotsika avao tamin'izany nanao tsingeritaona ny radiotsika avao dia spectacle atao Antsahamanitra rosy njakatiana natambatra dia alohan'le anaovana an'le spectacle atao Antsahamanitra zany dia nasainy radiotsika avao izy roa lahy anatina fandarana ohatra zao dia miresaka eo zany rahalahy manazavazava le fandeha le fampisehoana ohatra zao makatsy makary dia nanontany ary le mpanontany nareo ve manao fanatanjahantena dia njakatiana namaly ye zaho izy izy njakatiana manao sport ve nareo izy izy le mpanontany dia izy njakatiana ye zaho manao ka manao baskety aho izy irosy tonga dia namaly izy izy tsy manao fa njakatiana namaly hoe zaho manao baskety ary tena manao baskety tokoa njakatiana satria mifanena taminay satria tamin'izany a teny akatso koa zay mikotrana rehefa manao volet tamin'ny fotoanandrony dia njakatiana eny akatso manao baskety tondra baolina miakatra eny akatso manao baskety tena manao baskety izy fa rehefa namaly zany njakatiana hoe zaho manao baskety dia ohatran'ny le raha irosy le nyteny hoe zaho tsy manao zany ohatran'ny tsara hoe manao ka zaho izy ka manao golf latsaka tam'izay hoe zay mafy ty rahalahy anankiray ty nefa eo izy miteny vetivety izy asa mpanao golf ndray izy za aloha mbola tsy haiko mety manao izy fa tsy hitako za mbola tsy nahita ny raha sy manana polibera hoe iny fa nilanja club nandena keny andakana na tsadra na taiza fa dia manao golf hoy izy dia zay dia hoy zay nganareo manao androsy tsy manao golf ka zay zavatra zay le titsika apetraka hoe lay fitondram-panjakana dia ampiazakazaka n'le zava-misy eto amin'ny firenena hoany amin'ny zavatra tsy dia mahasoa satria matoy ny zahay tsy mametraka an'izany dia satria miova ny fomba fanaovana politika eto amin'ity firenena ity fantatsika tsara ohatry ny ahoana ny voka-dratsy ny fisiny ny fanonganam-panjakana teto amin'ity firenena ity zay nataotsika teneniko tsara monsieur le président nataotsika io za tanatiny tsika nanongana ny président Marc Ravalomanana fa mahatsapa nefa zany amin'izao fotoana izao hoe miova le raharam-pirenena miova ny fanaovana politika tsy nahasoa zany le teteza mitatra iny fantatra tena hoe boka firehitra le firenena fongana kitapo-bolam-panjakana noho izany tsy mahatsara zay ary zay ny tsy anoseanay an'izany amin'izao fomba fanaovana politika zao hoe mihaja le fomba fanaovana mpanohitra politika fa ianareo no manosika an'le fanoherana ho any amin'izany zavatra zany ka asio fitandremana ihany sao lahy fa aza manjeny andro lava ary aza mihevitra ny olona hoe faible foana satria zany zavatra zany efa hitatsika fa io mpitondra mandrefy vahoaka io
dia any amin'ny farany a mivoaka sisiny foana fa tsy tsara nge zany tena tsindriko hoe tsy mahatsara zany ary mety ozy nareo hoe ny aty amin'ny fanoerana mety hitan'ny lafiratsiny zany azafady ianareo mitondra ny tena hitan'ny lafiratsiny za iny tsy ao anaty fanjakana zay efa zatra ty ivelany fa nareo anaty fanjakana ivoaka avy eo hafahafa ozy le nitsako labozia fa tsy de tsara loatra ny nareo zatra nio embena na atao an'izao makatso makarioa mivoaka tampoka ary ny tena mahagaga aminareo na ny olona mifandray aminareo ary de mirehare aiza vela nga isan'izany hoe mbola tsy mivoaka ny didy de efa fantatry ny telma hoe mandresy izy androany zavatra tena grave zany mety raha mbola tsy mivoaka koa le didy pitsarana de efa miteny le deba ny telma hoe mandresy zay amin'ny latsinainy ka izy ngefa mirehare mifafatany zay le hoe ao posiny daholo ary io tsy le karana fotsiny hatramin'le vazako miandry topy tsika fa raha mahazo topy izavatra opokatsika eto fa eto zany tsika de miteny atsika malagasy pretendrazana hoe tena manjakazaka eto amitsika ireo le ataoko hoe karana mahazo ranondranony amin'ny fitondram-panjakana na vazako ary tena manitsaka tapindohany le malagasy ary manabarabara farak'izay zoko manambanimbany mihitsy fa misy zavatra tena andrasako mafy mihitsy hoe tena hoe manana fahasahina ve fa raha manana an'izay fahasahina zay le namana tena apokatsika eto fa tena bomby zany tena bomby zany mikasika ny tiraraha telo maty ary za eto de miteny rasa maître andro fekinana ampanaovitsika fasafasa amin'ny maître Daniel ndrefa mba isamy resaka nio problème ny tanandrano hoe mba andao hoe atao vaky batsilana eto ndray mandeha nareo mianada fa de tena le olona arovanao maître tena mirehare faratampony zany zavatra tena misy mirehare ary manao intimidation tena grave tena mbola misy zavatra tsy kotenenina fa aloha tsika miandry kely hitanao kely fa tena hoe ohatran'izany koa na le ka mahazo an'le vaditany le huissier iny ke tena mitovy tsisy valaka amin'izany tena hoe misy olona zany tena mirehare satria akaiky ny olona amboniny izy ary tena faratapony olona akaiky anazy io de io faratapony tokoa de mibaiko fitsarana grave zany de le raha matoa sady efa maratra dossier niarany tsy mety mandeha nge le fanadiadina mikasika an'le raha anao valandresaka mpanao gazety zareo androany raha tsy diso raha tsy efa nandeha zay le valandresaka mpanao gazety tsy mandeha io raha io satria manino misy olona ambony miaraka am'izao fitondram-panjakana zao hoe tena mirehare zany le zanaky le olona nanao an'le izy hoe zange tsy ataovy zay ataonareo fa zange olona manana olona ambony zavatra enjana zay le ataoko hoe le zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny olona manakaiky ny fitondram-panjakana de tena feno firehareana sy tena hoe fanambanina fanitsaka tsahana ny zo fototry ny olona mihitsy amin'ny hoe teratany malagasy anazy zay zavatra misy maître tsaroko tamin'ny fotoana za mbola nanao asa na mpisolo vava rehefa misy zavatra mitranga ohatra zany de fanao ny mpisolo vava miala mihitsy am'le dossier hoe ataoviny ianareo satria lasa manala baraka n'le asa manala baraka n'le corna avocat hoe le olona rovanao lasa tonga de mitsabaka hoe misy baika vary tonga de mitsabaka ry amin'ny mpitsara miresaka ry mpitsara de le mpisolo vava zany lasa marionnette fotsiny eo ary afa baraka tanteraka satria rehefa misy ny kolokolo na misy ny kitrano trano na misy zavatra tsy manjary eo anatiny misy didy mpitsarana tsy manjary de enao no afa baraka hoe enao le avocat niaro azy enao zany lasa niraitsykombakomba amin'ny zavatra tsy mety zay le niteneniko tamin'ny tenentsika tamin'ny faranteto hoe ny fotsy avadika ho mainty ny mainty avadika ho fotsy zava-doza be zany zay ary tena ny asana mpisolo vava zany rehefa ohatran'izay de tena mise en danger na hoe ina moa zany ny tenenantsika zany amin'ny teny gazy amin'ny teny mazava tsara hoe tena tandondondoza ary tena potika mihitsy satria le asa fiarovana zany ao anatin'izay tena tsisy dikany tsony fa rehefa zay no izy de manina raha foanana daholo zany mpiaro zany ny olona zany tsy afaka miaro teny zany droit de la défense zany fa tonga de manao zay tiany atao daholo zany tena mampirofo zany hoe fanjakana tsy tandalana no misy am'izao fotoana zao de normal be raha mirehare le olona mbola tsy mivoaka ny didy efa zavatra nitrano zany izy fotoana tamin'ny tetezamita reny ny didy mbola tsy mivoaka fa efa voafrapy efa voatendrin'le greffier le didy sendra
sendra nandalo fotsiny no mijerana le izy hoe ny dida nge mbola rapiso no mivoaka tena pahy be maso e fa efa vita hatramin'le zavatra le didy vita amin'ny taratasy mihitsiny zavatra mitranga ohatr'izany zany a no mila tenena zay le resantsika teto hoe mila dénoncena ary tena tenena hoe le fitsarana atao fitaovana politika fitaovana ho an'ny tombontsoa manokana zay tsy mety azo tsy azo ekena intsony iverenako le resaka le loi 2013-001 mikasika ny privilège statutaire ny filoham-pirenena teo aloha ao anatin'io lalàna io averiko eto lalàna nataony andrimin'ny président république amin'izao fotoana zao tamin'ny fotoana tetezamity io mitovy amin'ny lalàna mikasika ny statut de l'opposition ny sata amin'ny fehim-panohitra ao anatin'io lalàna io a misy rang protocolaire misy filaharana eo amin'ny rafim-panjakana ny ancien président ao anatin'io lalàna io ao arinan'ny lehibe ny androm-panjakana no misy ny filoham-pirenena teo aloha sy ny ancien chef d'état dikan'izany raha mitetraka zany ny filoham-pirenena no lehibe indrindra amin'ny faratapony rang protocolaire dia filoham-pirenena amin'ny faratapony dia manaraka an'iny a ny filohan'ny sénat manaraka an'iny a filohan'ny antemera-pirenena dia manaraka daholo amin'izay ireo rafitra rehetra reo ny HCC sy ny rehetrarehetra fa aorinan'ny institution de l'état ny HCC moa zany eo anatin'le institution de l'état aorinany reny zany a ny filoham-pirenena teo aloha dikan'izany tena manana ny toerana misy azy izy fa tsy olotsotra araky ny teneny reny zandary reny izy zany dia niteny hoe tsy maintsy savana daholo fa zay mibaiko azonay fa iza ny olona mibaiko anareo le grande tena hoe manaonao foana miteniteny foana ny lalàna farany kely tokony aira tsy hay akory ary na hay ara mola izy zany dia hitsakitsahana fananiana hitsakitsahana anaty lalam-pandrenana zany anatin'ny lalàna misy zany a mila manaja ny zo fototra ary rehefa mipetraka ny lalàna dia ajaina ny lalàna fa tsy atao haingo databatra na atao anaty tiroara na atao aiza zay tianareo anaovana anazy ihany araky ny tenentsika teto hoe motra mitady loza mihitsy nareo tena mitady loza mihitsy moa zany e ary efa tianareo apezaka zany ty raharaha ty dia zay vonina miazakazaka miaraka amin'le izy ko ary efa teneninareo zany ny olona aiza mbola misy zay ny tranony filoham-pirenena teo aloha dia tranona filoham-pirenena manana ny sata mifehy anazy ny mpiandry anazy ny le détachement militaire le resantsika détachement ny hoe misy 12 mpitandro filaminana ao anatiny a miambina andro sy alina reo en permanence na ny trano ipetrahany io na le olona arovany io na ny fianakaviany io na ny fananany io ka naizanaiza le na ny anaty tomobile izy indrindrandrindra rehefa mandeha reny lalam-pirenena reny tokony reny mpitandro filaminana an-dalana reny no manampy ary amin'ireny faharovana ny ainy no satria ny ilanan'ireo olona hiaro anazy 12 reo dia hoe mission andreo dia hoe pour sa sécurité et sa protection ainsi que celle de sa famille dia ho an'ny résidence na ny trano fonenany dia zany rehetra zany ve mahita an'ireny zavatra mitranga reny dia manamaritena le zandary any amin'ireny communiqué any anatin'ny tambajotra serasera reny menatra raha zany no amin'ny toeranareo tena menatra mihevitra ny marina mihevitra hoe manany marina ianareo fa vonaika mandetika anareo manina tsy resahana le lalàna misy e manina tsy resahany reny fa ny lalàna ho an'ny sarababe-bahoaka ny resahanareo nefa ny sarababe-bahoaka tsy mitovy amin'ny sarababe-bahoaka ny filoha teo aloha na izy na izy sahanareo fa manakana ny resantsika zany nga ratsirahoana satria reny ancien chef d'état sahanareo fa manakana iny eny an-dalana sahanareo fa manakana n'ireny olona teo aloha moa zany efa maty sahanareo fa manakana manao ohatra reny ary ny zava-dozange efa hitan'zareo tamin'ny lalana nandeha dia nysakana no niverina tsisy tsy mahalala an'izany ke hoe ino ny fiaran'ny président ravalomana rehefa mandalo hoe fo mandeha ny escorte dia mahafantatra ny tomobilin'olo kafa raha fantatry ny tsisy tsy malala mahazo salut daholo nizaniza mitondra n'iny fiara iny mahazo salut foana tomobiliko moa zany rehefa mandalo dia nizaniza mitondra n'iny a mahazo salut daholo dikan'izany mahafantatra an'izany mpitandro filaminana fa le olona le filazana mihitsy hoe zay ny anay mibaiko ny anareo zany hoe nabaiko mitondra anareo any akady mampiditra anareo any amin'ny kizy tokony tsy andehanana dia mbola manatanteraka an'izany ihany na dia le hoe fifanajanaky farany kely ary ambany dia ambany mihitsy ny zavatra ataonareo
efa somary mandehandeha any ny fotoana mbola ho avy eto izy mbola ho avy zareo fa misy zavatra tsara horesantsika kama ny rapitso a horesantsika le satria ta vavao nandritra ny farany herinandro iny hoe nisy fitokanana an'izao hoe zao kanja sisisy drao fa le filoha-pirenena moa zany ao anatin'ny lalam-panorenana misy andininy anankiray ao amin'ny andininy fadimy-ambefapolo izay milaza mazava tsara hoe ny filoha-pirenena rehefa filoha-pirenena lany ara-dalàna izy a dia miantoka ny firaisan'ny firenena firaisakina pirenena garant de l'unité nationale fa ny hitatsika efa roa taona sy tapany aty aoriana tena le fekanjo sy ny loky rehetra zay atao ty ary dia tsy miova mihitsy n'ilay filoha-pirenena fa manao propagande mandritry ny taona efa manao pré-campagne manao propagande mihitsy izy zao tsy maintsy aseho an'izany hoe zako dia filoha-pirenena ny antoko zay ny antoko neva izy tokony miala tsofoloana tsy manao rarana antoko tsy manao rarana antoko tsy manao anio nanaovantsika fanamarina tamin'ny filatsahana solombavam-bahoaka fa zay mampalahelo eto amintsika ny olona tokony hampiatra lalàna ny tsy mampiatra lalàna na fitsarana avy malampandrena zany na ny seni tamin'izany fotoana zany ny président rajoelina nge no manao ny fifidianana ny candidat ny IRD izy mihitsy manao an'le zavatra tsy azony atao tsony satria asana antoko iny izy efa tsy mahazo mikitika asana antoko rehefa lany a fa miala zany raha filohana antoko izy dia miala tsy filohan'le antoko neutralité de l'administration fa izy tena mitsofoka fantatry ny seni zany fantatry ny ACC zany fa reo lany reo daholo le olona natolany tamin'izay fotoana zay tsika moa zany eto a zay zany tsy ireo zany tsy tokony mamelesina mihitsy a reo na ny ACC efa lasa na ny seni mbola eo am-perinasa amin'izao fotoana satria mahafantatra an'izany a nefa tsy nandray fepetra na kely ary mikasika an'izany tamin'izany fotoana zany tsy tokony anomelesina an'izaniza mihitsy amin'ny resaka fanajana lalàna satria tsy nampiatra ny lalàna zay teo ambany masiny ary eo am-pelatany nefa afaka manao an'izany izy zay tena mitarika mihitsy disqualification reny candidat rehetrarehetra reny fa rahantsika manala avy eo lany daholo ny olona nandefa tamin'izany nefa izy no tsisy afaka manda an'izany hoe tsy izy no nanindry an'io tao fa izy mihitsy ny teo azy tsy tokony kitikitiana teny amin'ny arena no nanaovana an'izany rehetra zany ka tsika ao anatin'le resaka fanaran-dalàna na ny resaka hoe ny gendarmerie ny gendarme zany tena hoe tanindrazana sy lalàna dia lazaina foana fa hoe lalàna mafeny lalàna ny gendarme mampiavaka azy amin'ny tafika dia noho ny izy OPJ satria mahay lalàna sisisisisa fa ny tena marina indraindray a tena tsy mipetraka izay zavatra zay ary tena tsy hitataratra reo farany olona mora sarotiny mora frustré reo gendarme reo za zanaka gendarme dia mahafantatra an'izany za mipetraka atao amin'ny kazerna nandritra amin'ny firy taona dia fantako zany fa tsy misy olona mora frustré ohatran'ireo raha ny aty amin'ny tafika zany dia jereo tsara fa reo voaresahanao hoe andao ary fa ohatra hoe zao ohatra fotsiny misy tsangabatatra tsy mandrava ambozatofo fa tsy mbola nahita ka hoe ministera amin'ny folo alin-da no mitarika n'le hetsika eo rehefa tonga le fahatsiarovana iny nefa raha tsy mandrava maty teo amin'ny tsabaty nanaovana ny tsangabaty hoe filoha-mpanjakana izy tamin'iny fotoana iny no tendrena ny tatana ny firenena izy efa voatendry filoha vo nitranga efa tsy hoe izy ny komande ny zandaro ohatra no natonga an'izay fa izy efa voatendry filoha fa io dia samboriny zandaro anazy rery fety fa dia mpanotrina ny nefa tokony hoe satria filoha-mpanjakana iny zany dia nitafika amin'ny akapobeany no manao an'le fanamarena fa io tsy omeny kitikitianao zany satria zay izy zay dia io mahatonga ny fisiny hoe seg io nge fa frustration zandary zareo nge ao anatin'ny coordineta hoe folo alin-da efa misy ministre ny fiarovam-pirenena eo dia manina ary tsy maintsy nasiana ministre ny zandary atao anatin'izy za zany jeren'le rafitra ohatran'izany dia le izy nefa natao hoe secrétaire mpanjakana midiny zandary eo ambanin'le ministère ka maninona raha tonga dia natao anatin'ilay hoe ministère amin'ny folo alin-da ihany izy a dia ao zareo dia samy sany dimy izy fanefa dia ato misy sema moa zao natao anaran'le ato dia dimy fanefa zavatra zay zany tokony hipetraka fa io efa zay zany le titsika petraka hoe zareo ny farany tena tsy mazaka raha misy zavatra ohatran'izany hoe voatohitohiny izy tena marary fo be mihitsy izy nefa izy zao manao zavatra ohatrany hoe mihoatra ny ataon'ny olona rehetrarehetra ny ataon'ny hafa zany ao anatin'izy ary io moa tsy fantatro fa amiko a za mijery madio ao anatin'izy hoe ny miteran'ny ministra dia afaka ataon'ny civily na ministre ny fiarovam-pirenena zany a na secrétaire mpanjakana mididiny zandary fa hatramin'izay io secrétaire mpanjakana mididiny zandary io tsy nataon'zareo civily
fa nataony zandary am-perinasa fa am'izao fotoan'izao izy zandary misotro ronono efa lasa civil zany fa mitovy amintsika ty efa zandary misotro tsy maheno feon'ny zandary fa miakatra mihitsy hoe ahoany ty civil mitondra anay ty fa de samy eo kanefa zao raha ohatra ke ministre ferroviaire solotsika civil natsanatsana daholo ohatran'olona nge civil daholo reny za tsy mamety tsy olana ho atsika lizy zany ho atsika malalaka be fijerintsika hoe na civil ary napetraka eo mety io fa zao ataontsika jurisprudence io satria nametraka zany nareo io zao nareo no nanao anazy voalohany hoe civily zany hoe général misotro ronono no mitondra ny zandary amintsika am'teny zao ka aza tezitra raha misy fiovana fanjakana de akatsika zandary misotro ronono koa ataontsika segy fa rehefa nataonareo le izy de aza menimena am'zay fotoan'zay hoe tsy mety ty fanendrena segy civil ty io izy androany aiza nisy zandary nitsangana nisy zandary napiakapeo tsisy dikan'izay mety zany anaiky zany nareo matotsy miteny didinao tamin'ny fotoan'andro ny anisan'ny natezitra na frustrean'ny mpitandro filaminana nanendrena ny ministre manoroanta tamin'ny andron'ny président Ravalomana civil tamin'ireny fa tena frustration tsisy ohatr' zany tao anatiny ary anisan'ny tena anisan'ny antony anankiray moa zany tenena tateo reny anisan'ny nanonganana ny président Ravalomana na hoe fanendrena ny reny civil reny fa ity le olona le auteur le olona nanao le fanonganam-panjakana tamin'ny sivy sy roa arivo zay nanakina tamin'izany hoe tsy mety ny civily atao misahana ministre ny filany foloanda de zao izy averiny ray aty amin'ny segy ity zany hoe segy efa nisotro ronono tary io tsy mba hoe ray andro roa andro fotsiny afa mambolany efa misasaka amin'ny taona zao ty efa misasaka efa afaka firofiry volana kely sisa de mahavariana tsisy miteny tsofa tamin'ny voalohany ihany nitabataba zao le olona le fa mba manana le profil na le fepetra mafe an'le hoe apetrako amin'le toerana rehefa kelikely koa lasa misotro ronono koa de mety firovolana izy ipetraka hoe de toizina ohatrany hoe satria lasa jurisprudence zany le izy ao anatin'ny zay resantsika zay zany le hoe tsy fanajantsika tsy fanajany zareo mihitsy ny lalàna misy ninina zay hitatsika zany hoe mampatsiahy an'le olona mihaino ny Miara Manonja foantsika Miara Manonja sy Miara Manonja hoe ampisehotsika ary ampisehoinay anareo isan'andro san'andro fa mpanitsakitsaka ny lalam-panorenana sy mpanitsakitsaka ny lalàna velona ny mpitondra ankehitriny na inona fanamarina tena zay ataony eo na inona fiarovatena zay ataony eo de isan'andro tsika mitondra proof io izy io na ny resaka neutralité de l'administration hitatsika io manao le akanjo hafahafa loko ohatran'ireny ny filoham-pirenena zao moa zany izy zao manao opération de charme aty amin'ny tim toy ihany le izy resaka sotintsika tamin'ny zomatsika menadany resaka hoe sotina dircom taty amin'ny dircom ny olgara malasony fa mbola nandalo tao amin'ny ministre anankiray iny koa misy Rabesahala izy no directeur de cabinet dircapny ministre Rabesahala tamin'ireny fotoana reny de niraisiny nataony raisiny ary andapary fa zao ndray zany de anaovana opération de charme ndray ny maire team ivata ipenjy anaovana opération tena miasa tsara mila pina ny maire miasa de mena camion de mena fandrofa-pako sy ny sisa reny zavatra reny zany aza atao za zany kosa de tsy taitra mihitsy satria nafatarako mipenjy hatramin'izay de niara niasa tamin'ny HVM teo de niara niasa tamin'ny HVM foana izy ary tamin'ireny moa zany le frustré tato anatin'ny team de hoe misabaka foana io maire io miara io iza mitondra eo zany de rahany foana miaraka tsy fatako aloha raha miaraka misaika na tsy miaraka misaika fa nihita fotsiny zany de zay fa misy fotodrafitrasa zay ataony any amin'ireny any commune Ivato reny fa le zavatra mitranga de zao ho an'ny rehetra kosa ireo le mbola fanilikiliana sy fanavakavahana ataon'le filoham-pirenena neutralité de l'administration ny tokony hoe ny filoham-pirenena tsy manavaka na tima na tsy tima na indépendant na maleo-tena na tsy maleo-tena ny maire fa tokony ampiny daholo n'izy asan'izay fa tsy hoe ipenjy rery no mahay no miasa ry de hoe izy rery mendrika any ampiny misy commune be de be nge ny commune Nambodratrimo te asa koa fa mety tsy manana eo amin'ny aty manana ary reny olona tsy manana fahafahana reny mihitsy ny mila pina no le manana efa misy manana efa manao ary fa izy moa zany mba detakisme tsy maintsy eo ihany de eo koa zany le fampisanambazana ny team koa fa zay azo zany fa amiko tsy asa
exceptionnel natao filoam-pirenena manao an'ireny zavatra reny asa normal tokony ho ataony ary tokony izay no ataony amin'ny rehetra zay tsy manana fahafahana indrindrandrindra fa tsy hoe zay olona manana an'le fahafahana ihany ny ampianao fa maninona ny olona tsy lasa no tsy ampiana tsy atosika misy vahoaky efa mikajy ambony matematika manao matematika aloha raisitsika ry zalahy reo ndray andimbotoerana eto aloha fa dia apetraka mandrapitafa amin'ny rapitsondray ho antsika mpanaraka ny Miara Manonja fa ny sombam-boaka zay niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanina zay niatrika an'ireo zandary nanao an'le resaka fanakanana teny an-dalana no mandray ataontsika hoe anoy an'izay fanazavana izay za dia metraka mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray samby ho tahin'Andriamanitra metrako ny maître anitra koa fanaovam-beloma zany zay kisaka moramora zay mianata mandra-piona dia manaraka indray araka ny voalazantsika teo moa zany ny lalàna no entsika teto ny fanitsaky-tsahan-dalàna ny acte terroriste zay ataony gendarme amin'izao ary io zany dia lasa ho fomba fanao io ary azagaga intsontsika raha ohatra nareo ka ahita ndray andro any sanatria mivava engany tsisy an'izany fa ifampitana ny sampitandro filaminana satria samy miaro ny asa tokony atao samy manana mission ny tsirairay tsy zay zavatra zay ny mila ampahafantarana eto moa za dia miteny mihitsy hoe nareo moa zany mitady an'izao ary nareo no manao provocation amin'ny mpanohitra amin'le be mpanohitra dia tadidio tsara zany fa ianareo no iaviny ny fanafitoanana zay ianareo no manao provocation amin'izao dia azagaga zay eto dia mitenin'ny olona satria fotoana efa fanomezana ihany koa ny filoha Ravalomanana isan'andro san'andro be dia be ny olona hoe andeha hiakatra eny faravohitra eny aleo andeha hiakatra any ny olona dia zay savao tsy maninona atao fa mitady rarana reo savao olona andeha raba sy resaka aminazy io savao zay no mahafalifaly ny sainareo hitsaky tsao foana le lalàna hitsaky tsao ny lalam-pandrena hitsaky tsao ny fahalalany tsirairay mivezivezy raha zanareo tapahana mihitsy ny lalana faravohitra sy naizana iny tena gadrao tsy avela mivoaka mihitsy ny filoha Ravalomanana aizaka hatrany am-piangonana ve andehananareo zany ve mba normal zany efa tonga eto ny namana fetra aleo izy no hitantarany zavatra niaina satria anisan'ny niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana izy tamin'ny sabotsy iny dia eo izy ho avy eo koa ny namana député Alain hiaraka hitantara aminy zavatra mitranga fa ny tena kosa metraka veloma finaritra ho antsika rehetra ary samy tenyandriamanitra indray misaotra ny député maître Ianitra nanomeny fitenenana dia marina ny voalazany teo ao anatin'izany nefa aloha ny hitondrana ny arahaba ho antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana Miara Manonja izao izahay sy ny solombavambahoaka na Timondrano moa izay intazako miditra iny no vavolombelona nanatry maso ary nahita ny aina iny atao hoe incident zavatra nitranga teny amin'ny sakana teny talata amin'ny volon'ondry sy ny sakana teo amin'ny sapanana Mbomangarova iny ny zavatra tianambara dia betsaka nefa voalazany namana teo ary marina daholy ireo mpanetana tatanivo Miara Manonja atao ny solombavambahoaka tao ihany koa ireo namanafa zay efa mety nandray fitenenana fa ny tsiaritra dia raha nahita nyreny fanambarana nataony navoakany teo anivon'ny serasera ny gendarmerie-pirenena ireny dia malahelo hoe tompona ambaikitra ambony eto amin'ny firenena iarahantsika mahalala no tena tobokevitra amin'ny fanamboarana sy ny famoahana ny votoatiny ireny zavatra voalaza ireny ka eto ampanomboany atao hoe fandraisam-pitenenana ataonay amin'ny raha lasy ny tenako zany dia voalohany indrindra aloha miaro lainga famafazana lainga ataony nasapan-draharaha nampitandro filaminana eto amin'ny firenena tena tsy azo ekeny zany zavatra zany satria nanatrika izahay eo nanatry maso misy ny sary sy ny feo zay voaray anay na tamin'ny alalan'ny telefona na ny raisin'ireo mpanao gazety izay niaraka taminay tany voalohany dia ny ataoko hoe zavatra tsy marina lainga fanakorotanana entina iarovatena sy anaratsiana ny filoha Ravalomanana sy ny atonivon'ny fanoherana dia izao ny voalohany tsy nisy zany sakana izany na sakana momba ny resaka atao araka ny fiteniny azy teo barage sanitaire sy ny barage sécuritaire teo amin'ny sapanana Mbomangarova lainga ny filazana fa nisy barage sanitaire teo dia lazaina fa nitsoky izahay
nandingana ny sakana nandroso izahay tsy nisy ny sakana na anankiray ara fa no niverina kosa izahay dia hitanay fiatsika ny zandary tany tenatena andalana tany a mandray telefônina hoe iny ray ny filora valomanana sy ny mpanaradia azy izay tiako morenety fa nisy olombavambahoaka miaraka tamin'ny tany ka ny mampalahelo dia araky ny teniko teo tompona ndraiky mpanjakana tompona sambana raha-mpanjakana manana ny maizy azy eto amin'ny firenena dia mamafy lainga ary efa miariary zany hoe fanaovana politika nefa anao tompona ndraikitra na sampandraharaha na ataoko hoe mpikambana anivon'ny gouvernemanta mihitsy dia tsy izy zany fa hotononiko hoe ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria pirenena zay rahantsika rehetra mahalala fa tokony efa andeha hisotro ronono tokony efa apita izany a am'ireo le andihany na ny promotion any aorina marobe ny nianatra tao marobe ny manana traikefa ao amin'ny lafiny rehetra na fitandrona firenena anivon'ny zandarmaria pirenena fa banana ny toerana bodona ny toerana tsy misy olona tsy azo soloany zany eto amin'ity firenena ity na polisy na zandary na solombavambahoaka na mpiasa ambony amin'ny sambana raha-mpanjakana na iza tsy misy tsy azo soloany eto satria fa mivoana mihitsy a izany fanapaha-kevitra sy fanaovana atsozay araky nefa teny maître ianitra sy député fidèle teo hoe efa acte de terrorisme mihitsy angeno atao fa tsy intimidation itsony efa fakalana manokana mihitsy ary ny tena olana ao anatiny a dia ampiasaina reo zandary mampalahelo mihitsy no mijery an'ilay zandary satria raha tanytandalana dia isy teny an'izao ve reo zandary manaka andreo manao hoe zay le izy fa baiko ny anay dia tanterahanay tsy tokony teny an'izany ny zandary fa le baiko dia efa raha malala miariary fa mihoatra ny fahefana ananany le olona mpanome baiko efa mihoatra n'izay voalaza sy voafaritry ny lalàna fahefana nomeny lalàna azy amafisiko ny tenin'ireo namana ny solombavambahoaka teo aloha teo nanao hoe adininareo le andininy fahafito article larana fahafito ao amin'ny lalàna 2013 manao hoe zao sata manoka sy ny toerana zany ampatsihivina anao andre matosega fa ianao aloha zany a raha ny laharam-boninahitra sy ny ara-pe ny arofenitra ao anatin'ny gouvernemanta dia mbola eo alohanao a ministra maro rehetra izay vao ianao amboninao toy izany ihany koa ny prime ministre sy ny filoha-pirenena fa ny olona sakananao lalana ny olona lazainao fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna manana ny toerany amafisiko ny tenin'ireo namana rehetra hoe manarakaraka ny filohan'ny androm-panjakana izay misy efatra eto amin'ity firenena ity dia tonga dia ny filoha-pirenena teo aloha ny filohan'ny repoblika teo aloha vakio ndray mandeha ny lalàna 2013 tsara ho fantatrareo zandary ihany koa zany fa miara mandika lalàna ianareo tsy mametsiny anareo mihitsy izahay fa baiko ny anareo fa hatraiza mitoko fetra fanatanterahana ny zany baiko nareo izany ka zavatra toy izany zany ny ainanay tany satria lasa mivoana lasa sanydry teraka korotana iteraka raha dia ny eto amin'ny samy mpiaramonina samy mpanao politika filoha-pirenena teo aloha raha sahany atao an'izany ka dia eto anilako etany koa ny solombavambahoaka anisan'izay nanatrika izany fa alohan'ny anomezako azy ny fitenenana dia ny zavatra hita ihany koa ary tsy marina dia ny hoe tsy nisy nanaiky nampiseho taratasina fiary izahay ore olona marina tsy atso an'andriamanitra tsika hoe izy ny nahita ny zavatra rehetra nitranga tany fa maninona dia mandainga be toy izany lainga marivo totitra andriamatosega aza terenao ny eo amin'ny service ny serasera ny amin'ny sambandrarahany serasera ny zandary amoaka zavatra tsy marina mandainga ianareo tsy nisy nanontany taratasy ny fiara taminay akoatra ny fiarany le fiara nisanina izay nanokatra ny lalana sy ny fiarany MBS zay ihany nangatahana taratasy izahay dia vonina ary nidina ny fitaratray a fa tsisy an'izany hoe tsy fantatra ny olona tao anatiny aza mandainga rehefa porofohin'ny sary zany a samy rediredy zao fiaina ve nytianareo fiainana sy ny fiarahamonana iainantsika eto ka dia io moa ny député Alain anisan'izay niaraka taminay tany fa nilamina izay tany a nitsakanana zay dia nijanona dia nisy nantany ara izy ny autorisation marina hoe ohatra mibilisatra le zandary manontena zay autorisation ina fa ngatsika ao anatin'ny fiboana ka dia eo anao député Alain manakambara mihitsy izy manodidina an'izay ka dia asa hoana ny fijerinao amin'izay misaotranao honorable fetra nanome fitenenana ary manantitra koa ny arahaba ho atsika voaka malagasy na ito toerana na ny ivelany a manaraka ity fandarana Miara Manonja ity
kopakopa tanana manokana ho an'ny vahoakana Tsimorano satria dia sombavambahoaka voafita ato anatin'ny distrikina Antananarivo Tsimorano no tena mandray an'izao anjara fitenenan'izao eto amin'ny fandarana Miara Manonja. Araky ny voalazan'ny sombavambahoaka namana teo dia anisan'ny vavolombelona nanatrika ny zavatra nisy tamin'ny lalana Antananarivo nakany Mangamila ny tena tamin'ny asabotsy lasa teo. Nisy tokoa ny fianganany maraina ary tsy nisy mihitsy ny sakana natao tamin'ny cortège nisy anay zany raha nandeha namonjy ny toerana tany Mangamila zay. Rehefa niverina kosa dia nisy ny sakana teo amin'ny talohan'ny dirana ny atalatany volonondry any amina toerana zay tsara ihany manamarika amintsika fa toerana somary mangingina tsy ahitana tanàna loatra. Ary tamin'izay toerana zay no nahitana mihitsy an'ilay sary zay hitatsika zay naverina teo iny ny azakazaka nataona zandary maromaro ary mirongo fitaovam-piadiana. Tena endrika fampiroroana raha ny zavatra nisy tany toerana tamin'io andro ny sabotsy atoandro io. Ary tsapa ihany koa fa maro ny zandary zay tsy mitana andraikitra amin'iny faritriny no nidina sy nanao renfort ary nanampy an'izay sakana natao zay. Tsapy zany indrindrindra teto amin'ny sakana faharoa zay nanjoanay teo sapanana ho any amin'ny rovan'Ambomanga. Raha nanakana anay teo ireo fiara reo zandary reo dia maro moa zany ny fiara zay tsy afaka mizotra ampilaminana intsony fa ny aina tao anatin'ny fitohanana zay. Vokatra zany dia nivoaka ny olona tany anaty fiara ary vokatra zay fivoahan'ny olona zay tany anaty fiara samihafa tany no atao hoe nitangorona tananolona andreo mpitandro ny filaminana. Ny tianao mariana mantsy atao anatin'ilay information zany zay nivoaka avy eo anivon'ny gendarmerie dia milaza fa hoe nanao vavabe intimidation ny député ary koa ny journaliste dia nakasary sy nampiroro ny zandary. Zany aloha dia tsy ndriko manokana eto fa tsy nisy intimidation nataona solombavambahoaka zany. Napetraka tsara ny fanontaniana ny hoe fa inona rasefo ny olana mahatonga anay voasakana ohatran'izao. Ny anankiray moa nanambara tamin'izay fotoan'izay ny hoe nahazo baiko zahay araky ny lazainy namana teo ary anisan'ny nambarany ihany koa ny hoe tsy fantarantsony zay olona ao anaty fiara. Mariako manokana fa ny fiara n'Andriamatoa filomarika Ravalomanana dia tsy mba vitra fime akory fa dia mazava tsara ny fahitan'ny olona ny ivelany ary teo anoloana izy ny olona ao anaty ary izy dia teo amin'ny devant teo akaiky ny chauffeur. Midika zany fa nanana ny fahatsorany sy ny atao hoe fijorony amin'ny fampisehoana mpitandro ny filaminana mihitsy ny tenany fa ara-dalàna mizotra zay andehanana. Mario tsara fa ianareo fitondrana ange no nanokatra ny lalana rehefa sabotsy alahady tsy nisy tokony olana mihitsy mivezivezen'ny malagasy ary voalaza ny lalam-pandroenany zany zo fototra ny fivezivezena. Raha ny mahakasika ny tête de cortège indray no resahana dia misy girofara mazava tsara tsy nafeniny zany. Fantatsika tsara fa olona manana ny fahefana matoa manana an'izay fitaovana girofara zay ahafahana fa tsy nampiretiny manao ny atao hoe fampahafantarana andreo mpitandro ny filaminana fa tsy olon'olom-poana zay na olotsotra ny filomarika Ravalomanana fa efa ny tanandraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena. Na dia nanao an'izay antsotra izay ary nefa ireo mpitandro ny filaminana dia ny gendarmerie zany indrindra teo amin'ny sapanana ho any amin'ny Ambomangarova dia tsy nandositra ny fiara
fa naseho azy ireo natotantaratasy an'ilay fiara zay misy an'io zirofary izy dia ny mpisava lalana zany ary hita amin'ny sary zay satria natanan'le zandary le hita amin'ny sary mazava mihitsy zany zavatra zany eto moa dia mbola maro ny pirofo azo entina fa miankina amin'ny fiakaran'ny raharay ihany koa ny ahafahana mitondra ny pirofo rehetra fa ho zay hoe ara-dalàna ary ara-drarina ny zavatra niseho nataony avaty amin'ny pomba ny filoha ravalomanana nandeha tamin'izany lalana avy any amangamila ny verina izany ary tiana ihany no manamarika zay anamafisako ny teniny honorable teo aloha zay nandray fitenenana amin'ny hoe ny filoha ravalomanana dia mbola hamonjy fotoana tatia pelera iny andro ny asa botsiriviny vokatr'izay a dia nizotra amin'ny afanganam-pandeha zay normal tsara ahafahana mamonjy an'ny fotoana zay amin'ny telora tatia belera ny nandanany fiara mariako etona fa tsy nisy mihitsy ara fampiasana zirofara tamin'io andro mametraka zany hoe toerana amma tompony andraikitra ambony azy zany ny filoha-pirenena teo aloha ary ampanajana ny tsy nampiasana n'izany fitaovana zany satria na dia maika toy inona azy izy a dia nirindra araka ny tokony ho izy raha ny fandanany fiara sy ny sisa ary efa nisakanana angeny fiara tsisy nandositra zany ingiteo fa nanaja tsara an'izay fandaminana teo anivozana fa gaga zay atao anatin'ny vaovao zay navoaka ny gendarmerie zany a fa lazaina indray fa le solombavam-bahoaka sy ny journaliste no mampirooro ve zay dia tanam-polo no entinay nareo manana kalaky manana basy kalaky ny kovenge no mitodika aty amintsika mitodika aty aminay manoloana an'izany fanakanan zany ary tsy anankiroa izy ny tefa maromaro a aoko tsika vahoaka malagasy a tsy voarebireby ny vaovao tsy marina zay mivoaka ary ny fijoroana amin'izay fahamarinan'izay no antony indrindra nidiranay mirahalahy marina fa sombavam-bahoaka telo moa zay fa noho ny antony tsy miankina amin'ny sombavam-bahoaka anankiray a dia tsy afaka niatrika teto izy amin'ity andron'io ty a fa mbola isy ihany ny fotoana zay mbola anomezany a ny loharanom-baovao ihany koa ho atsika vahoaka malagasy fa zay ambangivangony a ny zavatra nitranga teny atoerana nandritra zay fanakana ny mpitandro filaminana zay ka mbola mety manana ambara fanampiny ny sombavam-bahoaka fetra dia omena azy ny fitenenana misaotra député Alain tao anatin'izay fanambarana navoaka ny serasera ny gendarmerie pireneny zany koa no nilazana fa tsy nisy nentina moaka taratasy a ireo fiara telo nanaraka ny fiara n'Andriamatoa mitondra ny filoha ravalomanana izahay ny nanatrika izahay ny teo anontaniany zandary fa nifampiaraby izay satria nampidinina dolo ny fitaratry ny fiaranay a rehefa tonga teo amin'le sakany izahay ary nlazaina fanandinyanao a araky ny teniko teo dia tsy marina tsy nisy nanontany anay a taratasy ireo nanankiray araky ny teniko teo mbola mafisiko indray mandeha fa ny fiara voalohany sy ny fiara farany a no nampiseho taratasy tamindry zareo ara-dalàna dia raha nanatona raha nilaza koa ny tato anivon'ny serasera ny gendarmerie pirenena hoe nisy solombavam-bahoaka voafidy tao Antananarivo be nisy an'izay tao atsatako ny circonscription firon'ny gendarme aloha io na aiza eto amin'ny firenena na distrika aiza izany Antananarivo be izany fa raha olona matianina tianao anoratsoram-poana any anatina zavatra toy izany dia mandiso fa tena ny teny ny tenako zonay ve fanontaniana tokana napetrako mitovy amin'ny fanontaniana napetraky député Alain tsy azonay atao ve ny manaraka ny filohan'ny mpanohatra ny président ravalomanana amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anay izay ny teniko ary avao izay mifanohatra amin'izay raha manana an'izay ianareo inona ny endrika fampiroroana ao anatin'izany fa manenjika anareo ny eritreritra reo lehibe a mampalahelo mihitsy ingeny ataon'le zandary marina ingeny teny amin'ny apahany zay navoaka n'izany fanambaranany anivon'ny serasera ny gendarmerie pireneny zany hoe tsy misy ambonin'ny lalàna tena marina zany fa izao ajao na ianao miteny io ary valable ho anao zany Andriamatoa secrétaire mpanjakana miadidiny gendarmerie raha milaza ianao fa tsisy tokony véhicule prioritaire izany tsy mahalala ny fiaranao
mandeha ny diaksa mena varatra ity iny route nationale makany anjozorobe iny na ina mpivoanina nalakely eny zay fiarany zandary misy jiro mirehatra eo amin'ny calandre misongony ianao miditra 3e position ianao ny chauffeur mitondra anao fa tsy ianao moa manao véhicule prioritaire ianao secrétaire mpanjakana amin'ny gendarmerie pirenena izay amafisiko ny tenin'ny maître ianitra sy ny namana teo hoe raha ny lalàna 2013-001 andremato généraly dia milaza fa manarakaraka ny filohan'ny androm-panjakana efatra mitoeram-bony nahatra amin'ny resaka arifenitra sy ndretra misy zany filoham-pirenena teo aloha ancien président de la république izay asianao sakana ny élémentanao isaorana mihitsy izy fatampanajana nanaovan'zareo azy tena isaorana andreo zandary manao le PR nampin'ireo renfort ireo fa izy de tena tampanajana nanaovany azy fa nanao tsazoko izy satria mino sy mahalala izay ary resy lahatra fa baiko de narahany fa baiko mihoatra noho ny fahefana anana nylay sega no ny taterahan'ireo zandary élément nanao ny PR ireo ka de manamafy izay tsy tokony hiverina tsony ny toy ireny mitodika any amin'ny filoham-pirenena mitodika any amin'ny ministre ny fiarovana izay lehibe anao mivantana ny prime ministre andriamato sega setrasetra loatra ianao manao tsinitsinina ianao izany filoham-pirenena teo aloha efa manao politika tafahoatra ianao apetrao io mirotsaso olo-mavambahoaka amin'ny manaraka raha maniry ianao politika ianao na zay tianao atao any be ny vitanao tamin'ny firenena be dehibe ny vitanao tamin'ny gendarmerie pirenena fa be dehibe toraka zany ihany koa no nataonao an'ny filohan'ny rajoel na ny oatra ny tokony natao aza mandika lalàny ianao manitsakitsaka lalam-panorenany ianao ary azontsika porofony zany be dehibe ny zavatra mbola ty ampelatananay na ny fandraisan'ny fiaranao fotsiny ara reny lalam-baovao ireny lalam-baovao mbola tsy nitokanana mbola misy barage misy barrière de andehananao santionany raha eo anatin'ny maro zany ka izao araky ny teninao hoe zandary manao ny azony atao misy ny maratra misy ny namoignainy tena mariny zany ary isaorana ny zandary tsy mametsiny anareo zandary mihitsy izahay na kely varavety ara fa ianao andrimatosega mety aminao dia araky ny teny namana moa makasika amin'ny président ravalomanana satria politika natao malalaka ny fanehoan-kevitra mandeha misotro ronono ny taizazafy kely ny mety aminao aloha mandra-piandry ny fifidianana sy olo-mavamboaka fa tena maniry mihitsy izahay ny aditsika hevitra ny anivony zany antemera-pirenena izany satria ity koa ny tsy aritry ty namana alain ny ho an'ny mpiaino tantara kely mahakasika ny zavatra nitranga tamin'ny taona lasa raha nisy ny atao hoe fifandonana mahery vaika teo amin'ny solom-bavambahoaka nandritry ny fifanatrehana tamin'ny gouvernemanta teny amin'ny CCI vato mahatsiaro an'izany tsika rehetra solom-bavambahoaka tena niteraka alahelo alahelo be dehibe mihitsy ary mafy teo amin'ny solom-bavambahoaka ny fanaovana tsinitsinina tamin'ny alalan'ny teny maharary natao na nrematosega na nyloana ny solom-bavambahoaka mandritry na fivoriana ara-potoana izay raha tsy diso ary noho izay zavatra zay de natsony ny filohan'ny groupe parlementaire IRD mihitsy ny tompo-kevitra aloha hoeniny vahoaka eto fa natsony ny président groupe IRD ny tenako satria tsy teo tamin'izay fotoan'izay ny filohan'ny groupe parlementaire tima de izany ny solotena tany natsona toraka zany ihany koa ny filohan'ny groupe parlementaire mbola andriamatoa solom-bavambahoaka honorable nepatraiky tamin'izany fotoana zany de izay telo mirahalahy no nanatona ny filohan'ny antemera-pirenena naneo izay tsy fiakasitrahana sy ny alahelo mahakasika ny teny tsy voahevitra maharary nataony ny seg io hoan'ny solom-bavambahoaka hoe zao ny ohatra anankiray manoloana ny tsy fanajana toy izany ihany koa ataony ray zandary manao ny sakana eny amin'ny lalana rehetra eny indrindra ho an'ireo solom-bavambahoaka ivelana tananarivo na rehefa avy mamonjy fivoriana de hoe tafahoatra ozy izy ny fihetsiky ny zandary tsy misy ny fanajana na efa milaza reo solom-bavambahoaka avy namonjy fivoriana dia misy resaka dalo tao anatiny de ny resaka an'izay koa tompokila mandriam-piadanany ianao honorable Lucien fa anisany koa izy tamin'izany fotoana mitondra tsikera manoloana ny fihetsiky ny zandary eny amin'ny lalana sy ny zavatra rehetra atsojay atao amin'ny solom-bavambahoaka de zao ny valiteny nataon'andriamatosega tamin'izay fotoan'izay misy ny tahiry-peo sy tahiry tsary satria tsy hoiky loa tamin'izay fotoan'izay fa fivoriana azony rehetra natrehana matoy ianareo matahotra ny zandary de dalo ianareo zany solom-bavambahoaka ny fampiresan'andriamatosega tamin'izany fotoana zany ny tenako teo
malahelo ny rehetra dia zao no teny niariny avao amin'ny IRD no tena nitarika n'izay zavatra zay a nanao hoe tsy azo ekena ntsony zao a asaina mivoaka io dia nanatona ny prime ministre izay dia zao no tenyny miarahana teo ny IRD ho any tena nitarika amin'ny vomivondry ny IRD nanao hoe tsy mila nitsony izahay tokony asena amin'ny démission io zany ny teny nivoaka tao a nanao huis-clos izahay dia niana tamin'ny prime ministre tao aorianan'izay tsy mahazo manatrika ntsony fa masy mandidy ny député sy ny mavaboaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana zay atao rehefa tsy mifanohatra amin'ny lalàna fa tafahoatra ny vavana taona andriamatosega zany tiako atokavana amin'izay dia taratry ny toetra sy fihetsika tsy mendrika aseho an'izany tompona andraikitra zany ka zay nitodiako amin'ny filoam-pirenena araka ny teniko teo sy todiako amin'ny ministre ny fiarovana zay lehibe ny mivantana ampy zay a maro beko ampy zay betsaka ny vitanao taonivony zandarmaram-pirenena fotoana mba ifandimbiasana ao anatin'ny toerana be debe maro beo ireo zandry zanaka izay manana ny fahaizana takina tsisy olona tsy voasolo zany eta ary tsy azo soloana eto amin'ity firenena ity na inona ndraikiny fa efa hiterakolana ny mbola fijanona ny olony eo amin'ny toeran'io ary olona efa tokony andeha hisotro ronono ka dia zay zany nataoko hoe todiako amin'ny filoam-pirenena indrindra sy amin'ny anaka dia manakambara manoloana an'izay ko ny namana mihina fa manakambara manoloana an'izay solombavam-bahoaka na tsimyndrano dia aleo izy aneo hevitra satria malalaka ny fanehoan-kevitra eto amin'ny Miara Manonja satria misy porofo ny zavatra entsika zay indrindra moa zany a mafisiko ny teny namana teo efa tena sangy mihoatra ny loloatra nataon'ny tompona andraikitra na nysegy zany amin'izao fotoana zao ka efa nao mafisin'ny sombavambahoaka zay niteny teo alohanay ny mahakasika ny hoe anisan'ny tarigetran'ny gendarmerie zany hoe lalàna zany a fa dia mahavarina fa maro ny tsy fanarahan-dalàna hita amin'izao fotoana zao zany a mahakasika an'ireny asa ataon'ny zandary ny fotony ireny ary eo ihany koa ny tsy fanajana ny rafitra tanatohatra eo amin'ny arifienitra satria dia matoa nomena an'ireny marika famantarana manokany ireny ny tompona andraikitra anankiray ohatra ny sombavambahoaka dia mimena cocarde izy ny ho an'ny sénateur sy ny sisy rena dia manana ny marika famantarana ahafantaran'ny tompona andraikitra na ny zandary na ny polisy zay eny akanja fa olom-panjakany reny olona reny ka mba tokony hifanajy aloha mba hifanajy sika amin'izay arifienitra misy zay eto amin'ny tany sy ny firenena satria voarakitra ao anatin'ny lalàna zany ary eto ihany koa dia misitona ny sain'ireo tompony andraikitra tsirairareo fa itoeran'io ane hifandimbiasany misy koa ny teny malagasy manoloana ny hoe kidaratsarety eny fiainany ka mba tsy isiny ny sanatry ny vava endrika valifaty lava eto amintsika na fanenjehana na salala amin'izany mba hatsaharo re tompoko fa matoa zahay ety anivo mifanoherana maneho hatrany ny fanarahana ny lalàna rehetra misy ao anatin'ny fahamendrehana ny fanehoan-kevitra sy ny sisa tsy te ho tonga amin'izany fandrafian'ny malagasy zany zay sanatria fifandonana na sanatria fifandonana fa ao anatin'ny fametrahana ny adhevitra ary amin'ny fanajana ny lalàna no hitondrana ny tany sy ny firenena eo indrindra mantsy no isitomako ny saitsika amin'ny loha hevitra manaraka mahakasika ny hoe ny sata amin'ny fiain'ny fanoherana mialatsiny député Alain alohany vadiatsika am'izay dia mangataka kely fotoana kely maninona fa mahakasika alohany amararantsika an'izay mialatsiny raha nanapaka fa samy mpitandro filaminana na ny zandary na ny polisy pirenena na ny ao anivon'ny tafika fa fanontaniana no apetraka indrindra ho an'ny tompona andraikitra ny gendarmerie pirenena dia ny sekretera mpanjakana izany maninona ny ministry ny filaminam-bahoaka no tsy maneho hevitra ara-politika fa manantanteraka ny azy amin'ny mampitandro filaminana azy adzay ny le voalazan'ny andininy fa 7 amby 30 ao amin'ny lalam-panorenana mahakasika ny atao hoe neutralité ny forces armées sy ny anivon'ny administration ary anivon'ny fitsarana fa tsy izay ny zava-misy amin'ny tompona andraikitra ny zandary izay ataoko hoe mbola eo ambany fifezany ministry ny fiarovana fa izy ihany ny mahagaga hoe maninona izy ny lasa manao fanehoan-kevitra ara-politika efa nitenen'ny maître andra teo mahakasika ny hoe itsika ary moa ny traiteny hoe dondrona zay mihitsy dondrona isika izy moa zany mahay tsy maninona fa ataovy dondrona izay aloha ny vahoaka ny tsara hoe samy manana mahadondrona azy isika tsy maninona fa zay araka ny tena vakiondray mandeha zany hoe neutralité ny administration
ao anatin'ny andininy fa 7 am'tepolo zay ajainy ao anivon'ny polisy-pirenena ajainy reo lehibe ao anivon'ny polisy-pirenena sy ny tafy-bahoaka fa izy a de tsy maintsy miteny tany amin'ny RTA talohany reny fotoana nanaovantsika nitatitra ta teny amin'ny magro tanjombato ireny amin'ny RTA izy ny andro iny mbola manao fampirorona mitraiteny olona araky ny teniko hoe dondrona teo izany be dehibe ny trondro be tsy maintsy voasambotra makatry makary eny e zay mo tsy fady na trondro zay na aza aminao fandraisana ihany fa izay tadidio fa nisy vahoaka ny fidy zay nisy ny vahoaka atao an-damosinay fa raha mety aminao a manao sosikevitra aminao andre matosegy mandehana misotro ronono ny taizazafy kely a de amin'ny fotoana manaraka mba hifaninana tsika samy irotsaka sy olom-bavambahoaka de mifanasa vangy isika ao amin'ny antemera-pirenena fa ao ny atao hoe lapan demokrasia afaka miteny zay tianao teneny ianao am'izay fotoana zay a fa tsy isaky miatika de ampitahorinao sy anyrahanao zandary reny zay a mirongo fitaovam-piadina mahery vaika ary nareny ary ditsakitsahanao a ny voalazany andiny lalàna mafisiko tia 2013 ny teneny metra ianitra teo 001 hoe aorinany filohany androm-panjakana zay misy efatra eto amin'ity firenena ity a tonga dia ny filoha-pirenena teo aloha ka fatary zay zandary irany io segy io manomboka izao fa fantatrareo izy manomboka izao de vakio ndray mandeha fa miara mandika lalàna amin'io tompona ndraikitra voalohany zandary mari-pirenena io ianao nareo a raha mbola mamerina tondreny natao nareo a teny aratsaro ny lainga fa tsy tondratsika makaiza zany zavatra any ka dia zay ny tsy aritry teo a mialatsiny raha nanapaka kely ka nanapaka ny elany solomavambahoaka fa mbola misy moa ny loha hevitra anankiray zay amaranana izao a fandraisam-pitenenana am'rahalahy izao ka dia verina aminao mfitenenana solomavambahoaka fetra ary ilaina tokoa ny atao hoe fametrahana mazava ary mahitsy a ny fanehonkevitsika mahakasika an'ity raharaha-pirenena ity anisan'ny natohana sy nampalahelo moa reny zavatra nitrangy reny ary amin'izao fotoana izao dia tsy tsika malagasy rery ihany nalalanyiny sakana nataon'ny zandary tamin'ny filoha marika ravalomanana iny fa izao tontolo izao andrindrindra ny eo amin'ny Nations Unies amin'izao fotoana izao dia naray tatitra mazava mahakasika an'ireny fietsika mamafady a zay nasehoan'ny zandary mairie-pirenena teny amin'ny sakana ireny fa ivadika kely amin'ny loha hevitra afitsika marina fa efa noresahany reo namana teo aloha ihany ny mahakasika ny satany fean'ny fanoerana eto Madagasikara nefa dia misy ny atao hoe tsetsatsiaritra mahakasika an'izay zay mbola mafisina foana ny fandikana ny lalam-panorenana mifanesy izay ataony ny filohan'ny repiblika amin'izao fotoana izao satria dia fantatsika tsara ny valiteny zay nataony zany kandida zany tamin'ny taona 2024 a raha ny fanatrika ny kandida anankiroa ny amin'ny hoe araka ny lalam-panorenana ozy izy de efa mazava fa raha lany filoha-pirenena ozy izy a de ny filoha marika ravalomanana no lehibe ny mpanohatra eto Madagasikara zao zany amin'izao tsika miteny zao zany rehefa tsy ny filoha marika ravalomanana no filoha any mpanohatra na lehibe ny mpanohatra ozy tsika dia ny tenany mihitsy no nanambara Andriamatoa any Rajoelina zany nanambara fa manitsakitsaka ny lalam-panorenana izy ory vahoaka malagasy rovinitsika no ijoro manoloana an'izany fanitsakitsahana mifanesy fanitsakitsahana lalam-panorenana mifanesy ataona filoha-pirenena izany aokotsika andinika sy andray lesona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny mahakasika an'izany satany feny mpanohatra zany zay efa noresahantsika teto ombenombeny saingy fotoana ny fanamafisana azy zany amin'izao fotoana izao de efa manana lalàna zao tsika lany tena anivon'ny anteny mera rototo ary nakantoavina ihany koa tena anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa de ninina itsahana lalàna vaovao zany zay mbola tsindriko eto fa matony atokotiky Madagasikara nanao ny fanambarana ofisialy teny anivon'ny ministeran'ny ady-tany fa hipetraka ho antokom-panohatra de nohony ny fisin'ny lalàna 2011-013 iny ary amafisiko eto ihany koa fa raha naka ny récépissé mahakasika an'izay hoe atoko-panohatra zay ny antokotiky Madagasikara ny fa-12 ny volana jolay taona 2024 dia nazava fa voasoratra tsara tao anatin'ny récépissé zay niraisina teny anivon'io ministeran'ny ady-tany io a no hoe récépissé de la déclaration d'opposition
d'un parti politique en application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis politiques pour la partie de l'opposition. Izay zany ilay tiako marihana ny hoe mazava be fa nianga tamin'io lalàna 2011-013 io a zay nankatoaviny ihany koa sy nekeny ny filohan'ny rajoely zany fonizy candidat fa tokony ampiariny eto amin'ny tany sy ny firenena ny nankatoavany ny hoe raha lany filoam-pirenena izy a dia ny filoha Ravalomanana no hitarika ny fanoherana eto Madagasikara. Izany tsy fitazomana ny teny nomeny zany dia ahatsapahatsika fa tsy azo anteherana na hitokisana ny tompona ndraiky mpanjakana ambony sahala ny filoam-pirenena raha samy vadibadika amin'ny teny nomena ny vahoaka malagasy. Tadio fa ny vahoaka malagasy no nametraka ny fahefana ho an'ny filohan'ny repoblika ary izay fahefana zay raha nomena dia tsy mba niandry valiny ampitaka sala amin'izao izy fa matoa nomena ny fahefana dia nametraka ny fitokisana kanefa zao dia hitatsika fivadibadiany zany filoam-pirenena zany ka isotomana ny saitsika zay a mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy fivadibadia pitokisana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hany ka ny vahoaka malagasy a dia tena very fanambola velona raha ny zava-misy a amin'izao fotoana izao ka dia mbola hotoizany namana honorable fetra ihany koa moa ny mahakasika an'izay lalàna amin'ny fean'ny fanoheran'izay eto Madagasikara. Rehefa alohan'izay député Alain dia misy koa ny fanamariana tsy aritra ny tsy teny araka ny teninao teo hoe tazona ny teniny ve zao filoam-pirenena izao dia zao mifanontaniana perakitsika amin'ny vahoaka sy amin'Andriamatoa filoha inona no atao hoe homme d'état inona ny atao hoe olom-panjakana tia metraka tantara sy ny lazanao tanivon'ny firenena ianao zao Andriamatoa filoha tsy sosikevitra itsony ity fa hevitra tsara raisa aroso anao na dia tia anivon'ny mpanoatra ry izahay mbola afaka miveriny ianao amin'ny teninao araky ny fanambarana nataonao nandritry ny fifanatrehanao sy ny candidat Marc Ravalomanana izay hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana nataoko chef de l'opposition ary anatin'izany no mahagaga amin'reto gazety reto misy ny gazety ny voakandroany vao nividiko hoe manao chef de l'usurpation ny filoha Ravalomanana mba nanananako ataoko hoe estime le gazety satria ny fanadihadiana sy ny vavaona voakany hatramin'izay a dia ataoko hoe mitombona fa nahagaga io androany io zay ny teniny teo hoe chef de l'usurpation ony a ny filoha Ravalomanana dia mba mametraka fanontaniana aminareo aho an'le tompon'andraikitra ao ny gazety na le mpanao gazety na reo satria mahazo miala inona na ompejy voalohany mihitsy zany teny zany nivakinareo ve ny andininy faefatra ambin'ny folo minona fa fantatrareo tsara izany fa mety tsy fitiavana manokana amin'ny filoha Ravalomanana misy milaza ve ao anatin'izany fa hoe fanoherana eo anivon'ny parlemanta ihany a izany toerana ny chef de l'opposition izany dia lazaina indray fa mitady le toerana mafy ny filoha Ravalomanana ianareo ve marary tsy misy irara iny ny filoha Ravalomanana ny toerana io fa ny lalàna sy ny toerana misy azy zay efa nametrahany lalàna azy ary nametrahany ireo mpiaradia rehetra ato anivon'ny fanoherana azy ho filohan zany opposition zany no takinay dia atreo fa ny mahagaga aminareo efa fahakalana manokana sy fatahorana ve ny mahatonga anareo a manoratsora-pona toy izao vakio ny andininy faefatra ambin'ny folo ao amin'ny lalam-panorenana dia vakio tsara zay dia vakio ndray mandeha ny 2011-013 izay tsy namoahana didy fampiarana fa tonga dia tangenana dia nidinganina tsy araka le teneninareo nandingana barazy izay toy ny tenenin'Andriamatoa segy fa nidinganinareo a dia nitombenanareo a dia nahodinkodinareo teo a dia novanareo tanteraka hatramin'ny votoatiny satria zay le teneniko hoe teo olom-panjakana marina ve ianao teo atao hoe homme d'état ve ianao Andriamatoa filoha miverena fa mbola tsy tara toy ny verenanao tamin'ny vaksiny a zay nodinao fanina moa am'izao tsika miteny zao hoe tsy ampiasa an'io fa CVO sy ny sisa tsy iverena nrefa fa be deaibe ny tarisy ny resaka nataontsika mahakasika an'ireny fa afaka mbola miverina ianao a raha mbola tianao ny ametrahany olona anao a amin'ny tena toerana zany atao hoe homme d'état zany a fa tsy olona miteny dia miteny maivamaivana dia tsisy tanterahana ny akamarony a tsy homme d'état ny olona manao toy izany ka
ao anatin'ny teny teo ihany anamafisitsika tokoa namana député Alain mahakasika an'le fanambarana nataon'ny filora valomanana zay fanamafisana moa fa mba horeny rehetra zay mety nisy ny tsy nandreany reny no ny asa mandrarasiny zay mety hoe fasairanana miainana nandritry ny endrinandro iny ka dia toy izao amin'ny akapobeny zany teny zany fanamafisana izy zay andraisanareo azy fa dia toy izao amin'ny akapobeny manao hoe ny ato anivo ny fanoherana zay tarihan'ny filora valomanana dia mitsipaka marin-drano io lalàna sadasada izay manova ny lalàna 2011-03 io izay tsy ny antsona ny mpanohatra akory na raha toe mpisehatra ara-politika hafa na ny fiarahamonimpirenena zay tokony mba nanomeny heviny tao anatin'izany adefa fantatray loatra ny tsy fitiavanareo anay sy ny fatahoranareo an'izany filora valomanana izany mbola mamim-bahoaka zany ianareo mieritrehitra hoe filoha mamim-bahoaka koa dia aloha ny vahoaka ny tsara dia ny manaraka zany mitaky koa ny atanivon'ny fanoherana zay tarihan'ny filora valomanana miamoahana io le décret d'application le didy fampiarana ny 2011-03 izay ianareo ihany tadi tsara misy 13 io tsy haiko inona ny tsy tiavanareo an'le 13 nefa 13 ny numéro tena akafizinareo torak' zany ihany koa misy hafa ny ambadikanina le 2013-001 hitsakitsahanareo 2011-03 zara misy 13 daholo izy namana fandrofiny mihitsy le hoe numéro 13 ao anatin'ny lisy lalàna 13 rehetra dia dinganiny ohatran'le dingana sakana zay lazay mifanataotsika tena mahagaga mihitsy nge reto fitondro reto dia ny farany misy an'le manamafy izay ato anivon'ny fanoherana fa inona moa ny voasady entina anampenambavany mpanohatra fotsiny sy anitsakitsahana ny demokrasia io tolo-dalàna brunel io izay tsy azonay rehetra ekena tsy ny filora valomanana ny tsy manaiky anifa izahay rehetra avy aty anivon'ny fanoherana zay mitambatra ao anatin'ny rmd ary ty ny tiako fantatra reto mpitondro reto efa fantatra reo fa ao anatin'ny ko am'izao fotoana zao anatin'ny fanoherana ny avao amin'ny atoko svm zay tarihan'ny filohatsaina erra Jona mampianina manao kady faran'izay tsotritsika hoe iza ny vitsy anisy eto dia izao raha enina mbe efapolo isan-jato mahery ny vato azon'ny filora valomanana tany amin'ny fidinana faharoa miampy mivalo isan-jato mahery azon'ny filoha Jona mampianina 5 isan-jato zay latsaka kely ny ambiny 5 isan-jato sisa zany raha mbola nijanona miaraka amin'ny filoha ankehitriny reo mpanaradia azy zay tsy azo inona fa efa niena atoerana ohatry ny fenantitra dia dikan'izay vitsy anisy ianareo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao manana solom-bavambahoaka maro fotsiny ianareo manana be ny tanàna maro fa izao tadidio vitsy anisy ianareo eo amin'ny resaka sehatra politika sy ny resaka mpanara-dika dia mba eritrerety any ny fiatsikareo mba mitandrema io lalàna lazainareo hoe tsy misy eo ambany lalàna isika rehetra ianao andrema tosego fa tsy matiky lolo mihitsy ny nataon'ny ekipanao sy ny baiko zay nomenao reo le zandary nampalahelo anay sy fa izy nanaja anay tsara fa ianao no mampirisika azy andika sy anitsakitsaka izany lalàna izany ka dia resaka opposition moa teo nanisany eritreretintsika amin'ny rahalahy hoe anisany loha hevitra farany horesahana aloha averiko any amin'ny député Alain izay mety efa maraparana antsika satria efa dila lavidavitra ihany angamba ny fotoana izay tokony hijanonantsika eto ka efa somary dila ihany moa ny fotoana ary manatitra ny fisaorana amin'ireo solom-bavambahoaka rehetra sy namana olotsotra ihany koa izay mandray anjara to anatin'ity fandarana Miara Manonja ity isaorana manokana ny solom-bavambahoaka fetra zay niaraka tamiko teto vavolombelona tamin'ny raharaha zay mitranga tamin'ny asabotsy iny tany amin'ny fitsidihana an'ireo faritra tany Mangamilo ny any fanamariana farany angamba mahakasika an'izay fitsidihana zay dia ny hoe maro ny fitarainana voarainy ny filoha marika ravalomanana raha nitsidika izany toeran'izany ao ny mahakasika ny fitangany vidim-piainana zay tsy zakany mponina itsony ary ireo vahoaka ireo dia efa tsy manana fa efa mividy tsony amin'ny hoe hividy vary amina kilao na amin'ny gona fa dia amina kapoaka no vidin'izy ireo amin'izao fotoana izao zay ny mba hanitakany le vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana izao indrindra ny amin'iny faritra Mangamily iny na dia atao raha hoe faritra mamokatra zany dia ateo ny tsy fampiny ny rano tamin'ny lafin'ny famokarana tamin'ity tompamboleny ity ka misedra olana zany iny faritra Mangamily iny amin'ity taona ity sy indrindraindrindra amin'ny taona ho avy satria
manasa taona moa tsika amin'izao fotoana izao ny fiakaram-bokatra kanefa dia vitsy dia vitsy ny vokatra niakatra. Faharoa manarakaraka an'izany a dia anisan'ny nampitaraina ny mponina tany ihany koa ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana. Io zany a dia anisan'ny mampiraviravin-tanana ny vahoakany amin'ny sehatry ny famokarana indrindraindrindra sy ny fiompiana satria dia raha mivarotra ireny fananany ireny toy ny omby ohatra na kisoa ny tokantrano anankiray a dia veritarainy ireo mponina ny hoe efa misy olona sady a manara-maso ary tonga amin'ny fanafihany zany a ny aliny iny ihany a na ny apitsony iny a dia tonga ireo dahalo a manafika ny tanàna. Mahakasika an'izay zany a dia hitondrana teny amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny gendarmerie izay hoe tsy tokony aty amin'ny lalana no anaovana anterisetra sy anehoana n'izany fampiroroana ny olom-pirenena zany a fa any amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana izay any amin'ny tontolo ambanivohitra any a izay misedra olana tokoa amin'izao fotoana izao. Ary farany a dia anisan'ny teboka nanamarika ny ditany ihany koa ny fahasimban'ny lalana izay lalam-pirenena izay hitantsika fa efa ahitana fahasimbana tokoa amin'izao fotoana izao. Ireo a no azo lazaina fa tatitra azo ampitaina amintsika vahoaka malagasy a mahakasika an'izay fitsidiana tany a mangamily izay a makasitraka makatelona amin'ny fanarahana ny fandarana ary atolotra ny simbavahoaka fetra avy hatrany a ny mamarana izao fandarana izao a dia mametraka ny velo mahafinaritra tompoko. Misaotra député Alain ny mbola mahakasika an'le chiffre 13 ty ihany le isa 3.20 no amaranako azy asa na tiandry zareo na tsy tiany loatra ty 3.20 fa raha mahakasika ny atao hoe fanitsakitsahana na ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena manoloana ny atao hoe inonareo zany atso-jay intimidation acte terroriste zay ataon'ny lehibe ny gendarmerie pirenena dia jereo keningany ao amin'ny article fa 3.20 ao amin'ny lalam-panorenana fa ao dia miresaka momba ny zon'ny tsirairay zon'ny olom-pirenena manoloana ny fanitsakitsahana zany zony zany ao anatin'ny resaka fisavana ny tranony ao resaka fanaovana perquisition fisavana ny olona rehetra miditra voaka sy miditra ao amin'izany tanàna ny filora valomanana izany dia mbola petraka ay satria areo resahana satria tsy hiteniny anarany kosa isika fa nareo zandary reny député Alain so atika zay mieno an'izao fandarana izao dia vakivava hoe baiko le anay mitovy amin'ny tany anazo anay a tany an-dalana ny lalam-pirenena makany androzorobe iny ihany hoe ny anay baiko tsy te hanao an'ity zahay fa baiko tsy mamely a baiko tsy mety ty fa dia tsy maintsy arahanay a fa zay mena ambanin'ny mena hitanareo fa zay le izy ataoko hoe mampalahelo le zandary a ety ambany ety ka izay le tena ange tsy tiandrareo le 3.20 fa ranako ty hoe 2011 001 2013 001 mahakasika ny satany zany hoe filoham-pirenena teo aloha izany ny 2011 013 mahakasika ny opposition ary ny article 13 zay hitsakitsahany izay a manome le manoloana ny fanitsakitsahana ny zony sy savana ny trano raha tsy misy taratasy voasoratra mihitsy a avany amin'ny fitsarana maefa tsy azonao atao inona no ataonareo ry zandary ka araky ny tenin'ny député fidèle amafisiko miantso ny vahoaka hiakatra eny dia ho hita eo raha anam-potoana izy hisava sy anytany tsirairay a andreo olona hoe ahan dia mba hamangy satria zony mamangy ray aman-dreny zony ny tsiditsidika ka dia ohatra natao imezana le izy a fa izao atsaharo re a mandraisa fepetra raisiny andraikitra andriamatofo loha raisiny andraikitra andriamatofo ministra ny fiarovana fa ianareo lehibe ny mivantana andriamatofo prime ministre sloa ihany amin'izay io sevy mandeha misotro ronono fa ampy zay hiteraka korotany eto amin'ny firenena io satria sady tsy vitany hoe menasy intimidation acte terroriste no ataony fa dia mampijabaka ihany koa ireo zanaka zandry ao anivon'ny gendarmerie pirenena ary atsaharo ihany koa fa mbola nitrangy zany teo a ny fampitahorana sy endrika fanelingelenana ataon'ny gendarmerie pirenena noho ny baikonao teny ampiangonana raha nandeha namontsy fanompom-pivavahana tany soavana andria fa teny merika sinina ihany koa dia toy izany ihany koa mandra-paroviana no amin'ny toerana io rangah io a fa anahirana mihitsy ary hiteraka sanatria olana eo amin'ny fiarahamonina sy ny samy mpitandro filaminana eo amin'ny mpanohatra sy ny samy mpitandro filaminana ny fietsika atao hoe tafahoatra mihoatra ny fahefanany meny lalàna azy a izay a ataony zany tompona andraikitry ny
gendarmerie pirenena ka dia izay a no netiko namarana ny anjara fitenenako teto isaorana daholo reo namana rehetra indrindra reo mpanetana eto anivo miara manonja ahitana ny solombavambahoaka maître yanitra fidèle namana erika ny avany ambanivohatra isaorana koa noa député alain miara ny tafatafa sy fampizara izay atao hoe tamin'ny vahoaka ny tena zava-misy a mitranga tamin'iny andro asabotsy a raha nandeha niatsena zay atahoran'ireo mafy matahotra olona miatsena reto fitondram-panjakana indrindra fa leo anivon'ny gendarmerie pirenena ka dia malalaka izay a zay dia milaza aminao andre matosegy fa izay a dia mbola iatsena indray a amin'ity herinandro avy ity amin'ny fotoana mamety azy dia ho hitanao indray a fiatsikareo zandary a fa izahay a tsy afaky ny anakana anay amin'izany ianao a na fampiresahanay amin'ny vahoaka rehefa tsy manakorotana izahay ka dia mametraka ny samy tsara veloma mandram-piaona misaotra antsika rehetra naharitra ny ano hatramin'ny farany dia mampahery antsika vahoaka malagasy rehetra dia mametraka ny veloma finaritra tompoko veloma tompoko